Manantitra ny arabo ambam-pirarintso antsika mianakavy tompolasy tompovavy amin'izao fotoana izao. Alarobia 7 Desambra 2024 tafaraka isika mianakavy atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada noho ny fitahiana ilay nahary ary isaorantsika an'izany nahary zany izay fitantanany sy ny fitahiana izay satria raha tsy izy dia tsy afaka eonetotsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ao anatin'izay miara-manonja MBS Radio Mada izay. Ny fandarana moa dia averimberina ihany fa afaka rahanao amin'ny Radio Mada, amin'ny MBS Radio, amin'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube ka arakaraka ny hoe mahamety antsika ny fomba zany afahantsika manaraka ny fandarana. Indraindray moa tapaka ny herinaratra, indraindray mihisatra ny connexion, za moa efa sakafo isan'andro zany tsy atao mahagaga fa ny faniriana dia ny hoe mba afahantsika manaraka hatramin'ny farany ny fandarana ka averimberintsika foana tsy fotoana lany sanatria hoe tsy mahita atao ka ndeha anaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada fa tena mba horaisitsika zany ho fanohitra mba hoentitsika ihany koa hoe miatrehana ny fiainana mba ampitombo ny fahalalantsika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy adontsika ireo teknisiana marobe izay namantsika na ny eto amin'ny Foibe na ny miparitaka any rehetra ny manerana no satria izy ireny no tena hoe miantoka ny fahafahantsika mifandray amin'ny alalan'ny fandarana, ny sary sy ny feo izany. Ahoana ny mety ho fandeha ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity, tsy dia hoe misy fiovana firy fa ny namana faniry Razafy Manantany moa amin'ny izao fotoana izao dia any Kianja any izy manao terrain ny filazantsika azy satria dia mafapana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao any amin'ny fahefana mpanao lalàna any ary raha vao ny androm-panjakana anankiray no atao hoe mikoaka dia voan'ny gripa daholo ny ambony satria mifandray ireo gouvernemanta dia mifamatotra amin'ny antemimera-pirenena, ny any amin'ny Sénat koa, ny any amin'ny fiadinan'ny Repoblika mifandray daholo ireo, misy tadi-potra mampifandray an'ireo. Ka raha vao misy miseho ato dia tsy maintsy misy fiantraikany atsy, tsy maintsy misy fiantraikany ary fa ny tena fiantraikany goavambe dia any amin'ilay fiainam-bahoaka. Any amin'ilay fiainam-bahoaka no tena fiantraikany goavambe satria any ambony any no misy fikorontanana, misy zavatra tsy mirindra, misy zavatra tsy mety mazava loatra fa tsy maintsy misy fiantraikany iny, manao randra-tarihany iny, manao tohivakany iny dia miantraika aty amin'ilay vahoaka malagasy izay atao hoe miatrika amin'ny fiainana isan'andro. Raha hoe ny akoatran'izay ihany koa dia miaraka amin'ny tenako eto zany Andriamatoa Motarson, alleluia, izay efa tsy hizoviana amintsika intsony ihany koa izy rehefa alarobia ohatran'izao dia manana pahampitaona izy zany hitondrana fanazavana sy fanazava-kevitra amintsika miainga amin'ireo zava-misy eto amin'ny firenena izay notsongaina ihany moa zany no rezany eto satria na hariva sy maraina eto ary ny andro hatramin'ny rapitsa akapitsa tsy ho vita fa dia tsy maintsy misy ny fandaminam-potoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny député fetra izay solombavavoaka Madagasikara vao vita amin'ny alalan'ity atao amin'ny boriboritany ny fahadimy sady manana andraikitra lehibe ihany koa, lehibe ny parlementaire team, groupe parlementaire tiako Madagasikara dia tsy afaka miaraka amintsika izy noho ny fandaniana maro samihafa araka nambarantsika teo be dia be ny zavatra miseho any amin'ny antemimera-pirenena any sy ny akoatran'izay dia zay aloha zany no fandaminana ataontsika. Atsika dia mitohy hatrany zany namana faniry moa zany any am-pandanana any izy dia afaka miditra eo izy arakaraka ny fandaminanao fa mbola manomana any izy zany ianao dia zany izy mandamina tsara sy miketrika n'izay zavatra hitany any am-pandehanana any dia hoentitsika araka ny fotoana mahamety azy atao anatin'ity fotoana ity izay fanazavana sy tati-baovao hoentin'ny namana any rehetra any izany. Eny ary tompolasy tompovavy raha ny votoatin'ny fandarantsika zany dia tsy maintsy ho resahantsika aloha ny zavatra nitranga tato anatin'ny 7 ora 7 ora amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna eny amin'ny antemimera-pirenena eny Tsimbazaza. Ketriketrika be dia ozy ny olona inona indray zany fa misy inona indray
fa misy inona moa zany fa de efa mandeha ao fanangonatsony mandeha fanangonatsony fanangonatsony aninna atao inona fanangonatsony hoentina manala ny gouvernemanta tarihan'ny prime ministre Tsaia Christian fitsipaham-pitokisana moa zany le izy motion de censure zay no fahalalantsika azy ka rehefa hoe motion de censure zay izany censurena de any amin'ny gouvernemanta fahefanam-panatanteraka no iantefany izay zavatra izay raha ny hoe hatramin'ny omaly de hoe efa tonga hatrany amin'ny 17 ny sony zay voangonao zany satria misy fanangonatsony izy io de misy isa izay tratrarina mba hahafahana aloha mapiditra an'ilay motion de censure de rehefa tafiditra iny sady ny solombavambahoaka ao anatin'le fivoriana ara-potoana mihitsy am'izao fotoana zao de rehefa tafiditra iny zany dia tonga ny fotoana lefa ny fandatsaham-bato de raha tonga hatrany amin'ny roapahatelony any zany ny miteny hoe sory ny gouvernemanta de zay zany dia ravany gouvernemanta zay zany ny fandehany amin'ny akapobeny ka atreto aloha zany dia eo amin'ilay fanangonatsonia dia mitoy hatrany ty raharaha ity inona ny zavatra akony zany rehetrarehetra zany inona ny dikan'izany ho atsika zay mijery mahitsy fotsiny mbola ho avy eo moa Andriamatoa Motarson ilaza ny fomba fahitany amin'ny mampandinika azy ihany koa fa ny dikan'izany de zao misy crise institutionnelle eto amin'ny firenena ilay firenena efa marefo ilay firenena efa mantra jereo ny tatitra nataony ny banky iraisam-pirenena misy londo misorona lehibe mihitsy zao tonga eto amin'ny Madagasikara amin'ny anivon'ny banky iraisam-pirenena Ramatoa Véronica Koakoa crise économique à Madagascar ozy izy hitantsika amin'ny écran io un niveau record de pauvreté évoqué par la Banque mondiale. Zany, crise économique à Madagascar. Un niveau record de pauvreté évoqué par la Banque mondiale. Banque iraisam-pirenena tene zany. Dia teneniny eo zany lay fomba ny fahitana zava-misy eto Madagasikara aloha zany ty alefantsika mihitsy aloha de raisitsika am'le crise institutionnelle teo. Dia ambarana zany hoe plusieurs questions fondamentales seront abordées par la vice-présidente régionale pour l'Afrique de l'Est et australe de la Banque mondiale Victoria Koakoa durant ces rencontres avec les dirigeants à Madagascar. Hier, elle a déjà rencontré le membre du gouvernement dirigé par le Premier ministre Tsaia Christian. De son arrivée dans la grande île, cette vice-présidente de l'institution de Bretton Woods a évoqué dans notre édition d'hier des difficultés économiques générales, entre autres par la pandémie et par la guerre en Ukraine. D'après ses propos, la récession économique de Madagascar est 3 fois plus profonde que dans le reste, dans la région de l'Afrique subsaharienne. Manala parak zany, un effondrement de recettes d'exportation et des investissements privés entraînant une contraction du PIB de 7,1% et du revenu par habitant 9,8%. En conséquence, on estime que 2,4 millions de personnes supplémentaires, sont passées sous le seuil de pauvreté internationale en 2020, ce qui porte le taux de pauvreté à un niveau record de 81,9%, a-t-elle indiqué. Le Ramatoa izy teo Victoria Koakoa zany no niteny an'izay. Efa zava-doza no miseho eto Madagasikara, miampy foana ny olona zay mahantra miaina any ambany ny fahantrana, miampy foana. Crise économique zany. Fa ato koa misy crise institutionnelle, crise politique izay zay sambotra zareo
ao anatin'ny rezima ny fitondrany any Rajoelina no ahitana an'izany fa iza moa maronisa ao amin'ny Assemblée nationale mipanohana ny any Rajoelina no maronisa ao fa tsy ny timma mihitsy ny timma nefa ny tenenina hoe vitsy anisy imbécile reslave sy ny sisa fa zao ny firenena hoentin'ny olona izay eo amin'ny fitondrana ny olona zay miteny hoe ianareo mpanohatra reslava ianareo mpanohatra tsy tia fandrosoana ianareo mpanohatra ohatran'izao sotro zao vokany efa tsy mipanohatra tsony no miteny am'izao fa ny banky mondiale mihitsy no miteny hoe manitra velonareo de tsy menatra ve manoloana an'izany atondray mbola misy crise institutionnel ndray de aiza le vahoaka malagasy am'izany ny sordira tsy mivangongo sordira ve no entina hiatrehana ny krismasy fa inona ny dikany krismasy anniversaire ny krismasy anniversaire aniza anniversaire ny zanak'Andriamanitra de sordira manerana ny tanàna ve no andraisana ny zanak'Andriamanitra re olona mba jereo le tselany vato etsy fa tena fofony zany efa manao kasibosy mbola eny ihany le fofony ary zay mandalo ao mivingivina daholy tsisy miteny tsisy ahoana fa de mifampijerijery fotsiny etselahy vato makatia nosopatrana ty mandalo ao amin'ny corbiara ao mandalo amin'ny lambamena ao alolokely misy tetezana ao de eo jereo ho an'izay mandalo ohatra fotsiny zany ny ery Andravoahangy ery eo ampitan'ny Total eo ampitan'ny fijanonan'ny taxi be makany Sabinam sordire zany sordire natao raha hoe am'le camion mpitona sordire le etsy babeko reny le kelikely atonotony reny nanak telo am'ireny raha mbola tsy mahafaka an'le izy fa tena misavovina ary mitombo isanandro sordire no andraisan'ny vahoaka n'Antananarivo ny zanak'Andriamanitra mba mety ve zany nefa le krismasy efa kely sisa de ho tonga de ampiainao anaty sordire tenena hoe mitatra ny aretina sinsy mampiakatra etratrano aingana de aingana de azavainao daona ny lafin'ny teknika rehetrarehetra hoe zao mahatonga an'io zao mahatonga an'io fa tena hita hoe tena tsy mety tena tsy mety ilay zavatra misy zany ary nefa ny krizy mandeha anko ary tsy mba zaza ary de mandeha ny faneho-kevitra isan-karazany hoe zany tsinonako fa ahoana tsy mbola nisy ohatran'izao tao anatin'ny 80 taona tsy mbola nisy ohatran'izao krizy daholo krizy toe-karena namafisin'ny Victoria Koakoa teo zany tompon'andraikitra ty amin'ny faritra misy amin'ny Madagasikara no amafisin'ny tatitra izany raika valopolo isan-jato mahery ny taha amin'ny fahantrana eto Madagasikara tsisy zavatra mandeha krizy daholo de misy krizy ihany koa any amin'ivon'ny androm-panjakana any de inona ny zavatra andeha eto inona ny zavatra andeha eto ny ankizy tokony andeha ho any amin'ny CJSOI tsy afaka mandeha nefa ianao fa manome fampanatenana izany dia hitatsika am'izany lay tsy fandehanan-javatra eto amin'ity firenena ity nefa mbola misy mirehare any hoe zao hoe mahavita zavatra sy ny sisa inona ny vita eo eny ary dia zay aloha zany ny fampidirana foy fa tonga dia ho arabaitsika Andriamato Motarson alleloia zany fa tonga eto amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izay le zavatra nisy Andriamato Motarson tonga eto aloha zany ny londoam-pisorona ny amin'ny banky iraisam-pirenena zay aty amin'ny faritra misy ny Madagasikara Ramatoa Victoria Koakoa dia ino ny teneniny teo hitatsika teo ao ihany koa mandeha ny crise institutionnel ao Tsimbazaza zao inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany raha ny fahitanao azy avy hatrany de ny voalohany aloha dia miarahaba an'ireo rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja izao ny any ampitan-dranomasina ny manerana ny nosy miarahaba ireo mpanao tsy lazaina ao ambadika eo koa izay mikirakira ny fitaovana maro samihafa ampandehanana izao fandarana zao manao kokoa manokana ho any Wells John any Montpellier manaraka akaiky mihitsy manaraka mihitsy ry zareo dokotera any Toulouse
zareo any Paris eny any Paris moa be deabe ny fianakaviana miaraba ndrehetra dia misaotra ny tompona azo n'ity andro an'io ty tsika fa dia misaotra ny tompona moka ny marina eto amin'ity fireneny ity nentin'ny tompona ndraikitra ato amin'ny banque mondiale zava-doza ny fomba hitenenany azy io ny indicateur fiteny azy zay mihitsy zay fotsiny mody ny teneniny fa teny efa tafa oatra ny mety raha ny fiteniny raha matotompona ndraikitra lehibe eo amin'ny banque mondiale mifaritra ty atsimon'ny Afrika de tsy mbola nisy fahantrano ohatran'ity hatramin'ny aina arytsika ny gisitra zay ny ministry ny finance aloha teneniny eto ny filohan'ny republika teneniny eto tompona ndraikitra am'izany nareo tsy afaka miala am'izany nareo nahantrotsika nahantrotsika ary negistritsika vola miditra ho an'ny firenena zara fa misy fetraikany tsy voaloha ny karama tsy voaloha daholo ny zavatra rehetra avy mihitsika rehefa avy eo tsy voaloha daholo ny zavatra rehetra ary zany tsy azo afina fenina am'le hoe efa miezaka tsika efa manao njaosozao resaka be daholo natao teto hatramin'ny 724 hoe efa vonona nge ny IEM initiative sy ny drafitra sy ny rehetrarehetra zay mihitsy hoe ny tetika hoentina ampiainga ny toe-karena malagasy efa vonona fa aza matahotra nareo tamin'ny 2019 tena mampilendalenda mihitsy le zao ny zavatra mitranga zao ny emotra ambara amin'ny filoham-pirenena ny emotra ny vahoaka malagasy nenahantra ny vahoaka malagasy ny zavatra fanondrana any any velany tsy mitombo vola miditra ho an'ny firenena zany tsy mitombo tsy mitombo azy ny etra satria ny etsika rehetrarehetra ara-toe-karena eto amin'ny firenena zany misy contraction ozy ny fitenindry zareo azy teo tsy mandeha arak'izay izy tsony fa de zao ny 900 isan-jato ny fahantrany vahoaka malagasy lasa roa tapitrisa efa jato sy roa tapitrisa vahoaka malagasy mahantra faran'zay mahantra zany fa tsy le hoe mahantra hoe minambary indroa tsy zany tso zany fefa latsaka zany efa le hoe farahidiny efa farahidiny zany roa faingo efatra tapitrisa zany no isan'ny vahoaka malagasy nambara amin'ny banque mondiale io ka raha mato ministra raha za ianao raha zany teo amin'ny toranao ny ala aloha fa tena ny piraitan-drazana aminao zany tsy ny avinao mampalahelo mihitsy ange zany ny olona manao politika de mihevitra ao anatin'ny asa ataony fa hitondra fanasoavana ny mpiarabelona aminy nataon'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny finance prime ministre moa ao anatiny tsy zay fa napahantra ny reto olona reto tena nataony avoaka ny taremarika io ary io ngamba ary tsisy trucage io satria fa raha mbola avoaka amin'ny Tsipriany io fio ange mbola ohatrany hoe somary atao le global hoe 700 zao hoe 900 de ohatrany hoe miafinafina fa raha avoaka amin'ny Tsipriany io misitrika any ambany latabatra olona reo fa tsy araky ny vavana ataony tsy araky ny vavana ataony mihitsy nanomboka tamin'ny 2021 raha mato ministra moa zany hoe zao zay nge manana renakibony tany zay afaka miainga iady amin'ny kolokolo zay iady amin'ny tsy famarinan'ny fitantanany zay ianao an'ny mangarahary zay raha nanao an'izany ange anao tsy ohatran'izao ny zavatra ny trange fa tsy nisy zavatra nataonao akory zay zavatra ny teneninao de manjary miteny ny olona hoe ianao ve zany mpandainga ianao no mamaly an'izay moa zany fa satria zavatra tena tsy any am'zelony tsy mandeha am'zeloniny zay ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena malagasy ity ka rehefa zay no mitranga eo amin'ny lafiny ara-toe-karena no araky de mitohy araky ny tokony izy raha tonga any amin'ny resaka crise politika ny zavatra satria zao nge ka zao nge izy ririny na ahoana reo député reo koa reo solom-bava-mbahoaka reo mahita ny fiainan'ny mpiarabelona aminy izy any amin'ny faritra misy mahantra dolo ny olona mitaraina aminy olona
io ange tsy vitan'le hoe hoavy ny filohampirenena de amena ray alina sy ny etsetra de taterina de hoe miorakoraka de hoe saina mandindikely ka na artista de tena faly ny vahoaka fa tonga modo io fa tsy zany fa mahafantatra reo député reo hoe resa be daholo ty fa tsisy mandeha am'je loany navoaka amin'ny banque mondiale le 300% telonjato isanjato ny fahantrana ny aina ny vahoaka malagasy de hitazapotsiny an'izany ve reto député na ahoana amin'ny maha olona anao zay nasaina hoe anaso vahoaka hihevitra reo ange no mihevitra satria reo no manao lalàna raha misy tetikasa hoentin'ny fanjakana malagasy de reo no mitsikeran'izany hoe tena hitondra fampandrosoana ve ty de eo izy no manao zay fanitsiana tokony ho atao fa ny zavatra nitranga aloha député isanisany neny tombo le hoe niena moa zany makaiza sy makaiza fa neny tombo ny fahantrano ny vahoaka malagasy tombo 300 isanjato tsy azo ofenina itsony zany le izy eo am'setra raisa-pirenena ministre ny finansa mantsy rehefa miresaka aminareo de niakatra faingo 4 isanjato satria le fitombo mimponina mantsy 3 faingo 5 de tsy tiany ho lavitra loatra n'iny 3 faingo 5 iny le fiakatra le arikarena de mody ataonao io 3 faingo 3 fa tsy marina dolo zany tenen'ny ministre zany io tatitry ny banque mondiale tsika ny farany mahantra indrindra aty amin'ny faritra Afrika tsy nisy ady ary tsisy afaka miteny hoe mandainga amin'ny banque mondiale satria taremarika mazava misy ny aingany io misy fanadiadinana atao misy solotenandrareo mipetraka eto mahita ny ramatoa solotena amin'ny banque mondiale raha moa le menimenina be le tany amin'ny dosy ka le izy zao taremarika avy amin'ny ministera ny finansa ihany io ampiasain'ny banque mondiale io zay ngely izy fa ireto olona reto tsy marina zay moa le hoe fake check-in inona le fake check-in demi vérité misy zavatra kely ny tenenina fa rehefa tenenina tanteraka le zavatra mitranga nahantra ny vahoaka malagasy nanomboka 2019 zany ny vahoaka malagasy ny nahantra fa ny ministre ny finansa tam'zany de tsika de tena ao tsara mihitsy nanomboka 2020 moa nisy covid 2019 ny tapany efa nisy covid de ohatra zay de mba hoe teo le covid noho ny antony covid marina fa tenen'ny banque mondiale hoe noho ny covid nitranga de nisy ny contraction sy ny atany Ukraine sy ny rehetrarehetra fa zao tetiko ny cyclone ihany nisy dolo zany zavatra mitranga isa taona tsy hoe hatram'izay nge tsy nisy fa zao vao nisy efa nisy foana zany fa zao ity zavatra mitranga tenen'ny banque mondiale ty hoe niena ny vokatra fanondrana Madagasikara niena tena zavatra tena tsy aritsy zao nge marina fa nieny zany fa tsy nisy ezaka nataonyity fanjakana malagasy ty na ampitombo na prisika ireo mpanondrana tsy nisy an'izay nge tsy nisy ezaka fa iny ara-moa le transparency international le hoe totra misy kolokolo ary eo fanondrana le tsy lasa any Paris any zao ndrara fitsarana any efa any amin'ny parquet any ka ahoana morina no aparisika an'le olona anao fanondranana marina fa nle tsy maniry eo foana iny tsy netsetratra fa zao le olona manangona an'le izy mba mikezaka mikely ainy de le olona le hoe goavagoavana tiananina manao zay tsy avy tanyreo fanondranana le tsy zany nge zany le riska le satria tsy misy firenena tandalana eto tsy misy lalàny ty firenena ty ao anatin'zany mahatonga an'io hoe mieny io dolo ny rispon'ny olona manao hetsika ino no tena zava-dozy satria le rispony le malagasy mihitsy miena ny rispony mpandrara miena ny rispony ny mpamboly miena ny rispony ny mpanelany anisan-karazany zay miasa ao anatin'le sehatra miena de tsisy raravanina ka izany ny rispo zany vokatra fa maninona miena le rispo ka vokatra ny ty tsisy fandripalemana tsisy ninona tsy misy zatra be lehibe zay mihitsy satria zao izy ve amboly eo nefa ny azy ny toetra asehoan'ny reto mpitondro reto ny toetra asehoan'ny mpitondro ange ny tena marina de zao hoe
ny azy ihany tsy misy afa-tsy anazy rehefa tsy anazy de ilany vaniny ianao raha miaina zany risipony malagasy am'le hoe mamokatra tsy afa-miala am'izay ny mpitondra mihitsy ny mahatonga an'izany satria mampiena an'le tenenirina teo hoe eo ny sécurité tsy afaka tena mifantoka amin'ny famokarana le olona fa mihevitra foana ny hoe ahoana ny momba mifandriam-pahalemana sy ny sisa ahoana ny hoavin'ny zanaka manjafy ahoana ny fiainana amin'ny akapobeny tsy afaka miala am'izany ny fisainan'ny olona maha olona azy zany arak'le aniny zany hoe zay nge ny besoin primaire-ny olona hoe ny sakafo ny fiainany tafiny sy ny fanabeazana dia ny sécurité ny manaraka an'izay zay vao miakatra pyramide de Maslow zany zay vao miakatra fa zao tena mbola ary am'le farany ambany any am'le pyramide mihitsy le hoe le tena maha olona ny olona mihitsy tsy azo antoka tsony am'izao ny fahavitany no ny ataon'ireo mpitondra fanjakana eto reo prime ministre moa ohatrany tsy nisy mihitsy hatramin'izay io ngamba miteny sy netsetra zany ary manao tatitra ary io tsy mbola nanao tatitra zany fa za mino fa raha manao tatitra ary io ny vilana ny hitako ndray mandeha mantsy ny ohatran'ny ministra teo aminy fihetsepo ny be deaibe manao le zavatra ohatrany hoe mampalafanga zany ny tatitra nge io ny indicateur niditra teo anao de zao ny indicateur eo anao zao de nananaka izy io zay fotsiny nge de zay le izy fa tena grave tena loza ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena navoaka amin'ny banque mondiale miariary tsy mandeha am'izay laoniny ary raha io fitondrana io no antenaina rehefa atao mantsy ny tsikery amin'ny zavatra nambaran'ny solotena amin'ny banque mondiale io zany nanomboka tamin'ny 2019 ka tam'izao marina fa hoe nisy ny covid sy ny etsetra fa rehefa atao ny tsikery de zao nena antra avy telo eny tsika vahoaka malagasy ka aza mieritreritra tsononareo hoe am'izao kosa aloha Florajoelina tena miezaka mely mafy tsy marina zany tsy marina mihitsy zany tsisy zavatra andeha am'izay laoniny mihitsy raha mbola io fitondrana io no eto zay ka aza manaika ho rebirebena am'izay hoe ay nanao an'izao fo resantsika eo ihany hoe autoroute namana mbola ho avy eo zay ka somary verina kely any aloha tsika atao amin'ny Andriamatomotarson atao anatin'le hoe crise institutionnelle ao Tsimbazaza zao androm-panjakana iraingeza be eto amin'ny firenena zay androm-panjakana mpanao lalàna ahitana n'ireo solombavam-bahoaka solo-tenam-bahoaka ao amin'izany androm-panjakana izany raha ny tato anatiny ny atao hoe volana vitsivitsy izay de nainonjavatra foana ny tao amin'ny antemera-pirenena député manao scandale de eny ko zany zao hoe mivory ny manao fivoriana huis clos ny député mijery ny hoe mitombotsoany mandeha ny fivoriana 10 fotsiny no mivory nefa tena hoe zavatra goavana be momba ny tontolo-panabeazana fampianarana ny diniany de misy koa ny député zay manohana ny fitondrana mitsikera mafy noho ny ataony ny mpanohatra ny fomba fitondrana ny firenena nisan'izany ohatra ny député Anikonko tamin'ireny hoe nisy faty olona tany député Tsiliva voaingana zany zay nanohana ny fitondrana zany artiste izy izy député nanao antsoavy mihitsy izy hoe majereo ty sécurité tsy fandripalemana ty amoron-davy ty zany niseho daholo nefa tany amoron-dava le nanaovana fihetsiketsehana resaka copie-coller sa iny reny fihetsiketsehana be sinsisa ny olona tsy maty any noho ny tsy fandripalemana be de be zany no zavatra mitranga tao anatin'io androm-panjakana io misy hoe tsy mahazo ny tombontsoa tokony azy sinsisa ahoana ny resabola ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa androm-panjakana lehibe le izy zany hoe misy crise ao anatiny de nefa miatraika aty amin'ny vahoaka nefa ny maronisao de député zay mpanohana ny fitondrana zao zany zao mivadika mihitsiny le izy hoe député mpanohana amin'ny fitondrana ve de anao sini
motion de censure ka izao rina zao ty aloha ty fitenenako ty dy Zara Moutarsson miteny ity miala tsiny am'ireo député reo fa zany nitranga hatramin'ny 2019 hatra ty zany ange teo fony reo député reo fa reo ange rehefa nisy zavatra ny crise ange nisy foana aloha hatramin'ny 2019 fitotonga ny toe-karem-pirenena malagasy nisy foana fantatr'ireo député reo zany mahita ny tatitra ataon'ny banque mondiale sy ny FMI reo mahita hoe tsy mandeha araky ny zelona mahita hoe tsy misy état de droit eto ny partenaire technique et financier PTF ozy fitenenana mamoaka an'izany zany hoe reo député reo zany tsy zava-baovao aminy zany fa inona mitranga rehefa manao an'izay manao hetsika ohatran'io izy hoe mampitahotra de lasa ohatrany elako tsiny ty fitenenany ty tena misy ny député tena hoe miezaka miaro an'le vahoaka raha tsy teny fotsiny an'reto namana tena miezaka hoe tena tsy rariny kosa zany fa tsy manaiky an'izany zay sy ny etsetra tena misy zany fa misy reto député reto manao marketing ho azy manokana malety zany zao BDB ny resaka mandeha any zay ny tiako resaka reto député reto manao sonian'ity motion de censure ty izy fa rehefa tonga fivoriana de ny équation ampitondra de zao hoe malety firikilao de atao hoe kilao zany lanjan'le vola ao anatiny engany mba tsy zany fa tena hoe fitiavatany razana zay mantsy zao no ijerevan'ny olona anazy mbola misy an'izany anga fitiavatany razana zany ve zay aloha fomba ka zao ange mitrangy ho hitatsika eo fa androany ange ty zany resaky ty mandeha hoe ametraka an'le motion de censure androany ve de zao ny prime ministre hetsika mafy président mantsy tsy mahazo mamorony député zany raha ny lalam-panorenana fa ny président mo nga izy mirarahany zany efa nataony ange zany fa tsy araky ny lalam-panorenany fa ny prime ministre amory an'ireo de ohatra hoe any ananinaniny izy no iona amreto iona amreto député reto de eo le resaka zay mihitsy ny teneniriny eo hoe le malety de rava satria le ny olona ange zao mahita hoe isy fitsipahapitokisana atao amin'ny gouvernemanta de faly ny olona hoe mba tena hotsipahan'ny olona kosa reto fa efa tsy mamely reto fanjakany reto rehefa avy eo inona ny zahatra mitranga tsy ampy ny soni satria naninona le olona nylaza anao soni hoe anao fitsipahapitokisana na azo malety misimisy kokoa de nijanona izy de lasa zay le izy lasa zay le fomba fanao hoe tororina engane tsika nge tsika zany mangataka hoe engane mba ny marina no hitranga engane ny rariny tsy nitsy fa mifahorim-bahoaka efa nambarany ary mety tsy tongatonga fotsy ho azy ny teniny ny tompony andraikireo amin'ny banque mondiale iny hoe avy telo eny fitombony fahantrana teto Madagasikara zava-doza mihitsy ane zany zava-doza ny tsy nahatra teo aloha zany lasa nena antra zao de nahatra teo aloha maty tsy maintsy zay ny avaraniko mety mbola tsy maty tsara mbola mitsipatsipaka kely aloha ozy ny fitenenana eny tsy hoe mampime zany mampime fa tena zay le izy tena tonga ara-potoana mihitsy le filazan'ny banque mondiale hoe tsika zao ny mahantra indrindra erany Afrika de mbola tsy ho tonga saina ve reto solombavam-bahoaka rehetroreto fa mbola isy afina hoe say de mino fa iovy fitondrana io vahoana naif zany naif zany tena naif zany mino hoe 2009 20 19 20 21 22 efa taona tsy nisy nininona vita mifanena antra ianao de enao eritreritra fa amin'ny 2023 kosa tena naif zay député manao an'izay Zara Moutarsson no miteny an'izay elako tsiny fa lasa an'izay aengane tsy ho zay le izy maniry mba mangataka amin'Andriamanitra mba tsisy an'izay fa tena ampiseho ny hoe zao ny marina zao no hitsiny de zay no arahanareo député zay no fahitako azy anakiraikio Andriamatoa Moutarsson ny député voafito tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ane
efa nanetana mihitsy volana maromaro zay hoe nanetana amin'ny hoe motion de censure fitsopaham-pitokisana amin'ny gouvernement tarihan'Andriamatoa Tsay zany a dia zao zany ny dikan'izao de hoe mitombona tsara mihitsy ny fomba fijery ny solombavambaoaka vavita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tamin'ireny fotoana ireny fa zao moa zany le izy a zay vao tonga aty amin'ny hoe tena mandeha amin'ny lalana izay a motion de censure zay ny raharaha de nisy teo ampahana lahatsoratra navoakana gazety zay mpanohana ny fitondrana efa natsidiky faly teo ihany le izy de aloha ngamba namana faly mba haverina kely io trahison au sommet de l'État dia ny sarin'ny madame Christine Lehibe ny antemera-pirenena zany no mipoitra eo de tia koa anankiray coup de couteau dans le dos de Rajoelina inona ny dikan'izany ary gazety mpanohana amin'ny fitondrana io inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany ny dikan'izany de hoe miady an-trano ane zany le régime miady an-trano ny régime tsy ny TIM no ny tenen'io tsy ny RMDM no ny tenen'io fa ao anatin'ny mpanohana amin'ny fitondrana no mitenen'izany coup de couteau dans le dos de Rajoelina zany hoe tena misy inona moa ny filazan'izany hoe manatsatoka ivo zay ny dikan'izay manatsatoka ivo zany hoe misy fietsaram-belatsia zany hoe rehefa eo zany ny filoha Rajoelina de tena mety mihitsy président tena bravo président inona koa filazan-drareo azy merci président fa tsy ambadikatsy misy mamingana sy ohatran'izay de ozy mipitazana hoe miady an-trano ilay fianakaviam-ben'ny fitondrana raha miteny zany hoe fitondrana tsy gouvernementa ihany tsy présidence ihany fa ny ratsa mangaika rehetrarehetra ary zareo daholo ny ao any amin'ny Sénat zareo ny ao amin'ny antemera-pirenena ny mpanohana ny filoha-pirenena no maro anisa ao amin'ny présidence moa zany de fa izy rehetrarehetra ny aty amin'ny gouvernementa de fa zay ihany koa majorité tena majorité absolue ny aty amin'ny fitantanana ny aty amin'ny commune ohatra zao ny Antananarivo renivohitra toko ty tsy olon'ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna zany hoe nareo daholo zany ny eo misahana ny fitantanana ny firenena fa matoa mivoaka reny lahatsoratra an-gazety eny zay gazety zay manohana ny fanjakana de fitondrana miady an-trano zany no misy eto amin'ity fireneny ity amin'izao fotoana zao Andriamatoa Motarson fitondrana miady an-trano gaga ihany mahita an'le gazety rina hoe misy mandefina ivo ny filoha Rajoelina zay ny teneniny teo avereny kely namana faly misy mandevina ivo mandefina ivo ny filoha Rajoelina io gazety mitenen zany de misy tena gazety trahison lehibe tena fivadiana mihitsy zany fivadiana amin'ny filoha Rajoelina mihitsy zany ny zavatra mitranga de mahagaga reto mpanao gazety reto mihitsy za aloha de gaga amin'ny ataon'le mpanao gazety satria maninona filoha Rajoelina nge namatika amin'ny vahoaka malagasy aloha raha ny fijeriko andraso aloha tsy hoe ny olona tsy hoe nisy député ao nandefina ivoany filoha Rajoelina fa ny fijeriko azy ny tokony ho ny tenen'le gazety de zao hoe ny filoha Rajoelina raha araky ny tatitry ny banque mondiale nandefina ivoa ny vahoaka malagasy satria nahantra 300 ny vahoaka malagasy hatramin'ny tondrany oka tonga de azavy zay satria nisy fampanantenana be nisy fampanantenana moa iny fampanantenana fa zao zavatra réalité ny zava misy ny tranga raha nidiram-bola hoe roetsy zany isam-bolana zay nge ohatra tonga de azahoan'olona azy zany tamy 2018 nidirana roetsy isam-bolana tsy hoe mpanan-karena fa miditra trosa kely rehefa fara-volana fa tsy ampy le vola roetsy fa zao tonga ty am 2021 2022 zany lasa enina alina sisa enina atao hoe fito alina sisa volan'ny raisiko
zay menakavy nefa teo ihany de ahoana moa zany ohatrohatr' zay ny fisehoany ange mba hitan'ny olona tsara hoe ahoana ka izany nandefina ivoan'iza moa zany zay mantsy na hoe iza no nandefina ivo ny vahoaka malagasy zay ka zay le zay ka reto gazety reto mantsy zay mahagaga am'reto le gazety a ny fomba ny hitako tamin'ny tenen'ny gazety mantsy de tena hain'ny filoha Rajoelina nitazona amin'ny fitondrana na tamin'ny vokatra tsy mandeha am'izay loany ny aran-jahatra nitranga eto amin'ny firenena na zao ara ny resultat misy de mandokadoka le gazety hoe tena hainy kosa ny nitazona amin'ny fitondrana fa tsy ohatrany tamin'ny filoha Ravalomanana hoe very ny fitondrana tamin'ny 2009 zay inge ny tenen'le gazety de gaga ianao hoe fa inona moa zany ny tena izy le hoe fahaizana mitondra miambina fitondrana moa zany de le tonga de hoe midariko any olona sy ny etsetretsetra sa le mampivoatra ny fiainan'le olona ho amin'ny tsaratsara kokoa zay ange aloha famaritana ny hoe politika mitondra ny fiainan'ny vahoaka hoentinao a makany amin'ny tsaratsara kokoa ianao nefa ty makany andikady makany andavaka zao tsika zay mihitsy makany andavaka ty ary mbola ho hitatsika ao moa famarinan'izany amin'ny zavatra rehetra atao a fa tena tsy politika ntsony ty atao ty satria tsy mitondra makany amin'ny fahatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy a fa mampidikizo vahoaka malagasy mandevona miantere fiainan'ny malagasy mihitsy a raha izao ka zao tsy ny filohan'ny anteny meram-pirenena no hoe mandefina ivoan'ny filoha Rajoelina tsy ny député fa le filohan'ny assemblée sy ny anina raha ohatra ka izao re vokatra ny tenen'ny banque mondiale sy FMI zao a reo rehetrareo mitambatra no tena nandefina ivoan'le vahoaka malagasy ary tokony ifona amin'ny vahoaka malagasy reo olona reo fa tsy mety zany tena kitotonona ataonareo a fa tsy mandeha am'izay lohan'ny ntsony fiainam-pirenena raha mbola hidirantsika amin'ny Tsipriana ara hoe ahoana ny fampianarana de aloha tenen'zany ho avy eo ty koa misy le teny anankiray teo koa hoe haute trahison iza zany manao haute trahison ny vahoaka malagasy aloha tsika nyresantsika fa le haute trahison amin'ny zareo any ambony any a iny zany le navoaka ny gazety teo hoe antony député mikonikonina motion de censure antony filoha pirenena ao ny filohana androm-panjakana sy ny sisa haute trahison amin'ny zareo samy zareo fa ny haute trahison any vahoaka malagasy nampanantenena zao haute trahison tena hoe fivadiana haute trahison amin'ny vahoaka malagasy ary aloha tonga de itsiny ny fitenenana nataony lehibe amin'ny banque mondiale ty amin'ny faritra misy Madagasikara teo ne zany de manamafy mihitsy ny atao hoe nisy nanao haute trahison any vahoaka malagasy zay mihitsy de zay mihitsy le izy de le tatitra nataon'le Ramatoa i Veronica croix de manamafy an'izany tena hoe tsy fikarakarana ny vahoaka malagasy ohatrany hoe inona fotsiny nataonareo mpitondra nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao no mahatonga ny vahoaka malagasy ho tena hoe reraka de reraka farahidiny tahakan'io zay ne nidikan'ilay teniny lehibe le Ramatoa iny a banque mondiale misahana ny aty amin'ny faritra misy Madagasikara zay nidikany raha hoe miatefa any am-potoana fanjakany hoe inona fotsiny nataonareo nanoloana ny vahoaka malagasy zay hoentinareo manoloana an'izao a fahantrana meo papan'izao ka le izy zany rina le gazety io tsy marina mihitsy ny tenen'le gazety hoe fandevonana ivoa ny filoha Rajoelina ny ao amin'ny assemblée fa ny député mihitsy ny mandefo ny ivoa ny vahoaka malagasy raha tsy manao soniana io a motion de censure io fandevona efa ny tenen'ny banque mondiale hoe nenahantra avy telo eny ny vahoaka malagasy de mbola anao ianao hoe malety sy ny tsy izy tsony zany fa tokony manengany mba tsisy an'izany isika ka zao le gazety a tsy marina mihitsy ny teneniny vahoaka malagasy ange ny voalefina ivo nanomboka tamin'ny 7 ambin'ny folo sy 2 arivo ka hatramin'izao 2 amby 20 sy 2 arivo zao
fa raha ohatra misy mieritreritra hoe ka am'ty kosa iova fa am'izao nge vola miditra amitsika nge io tenen'ny banque mondiale io hoe miene satria miena ny exportation miena ny zavatra rehetrarehetra ko hitomba ahoana ny vola eo an-tanantsika vao miatsy ho voaloha ary tsy azo ka ireo député reo reo tokony anaiky fa mifona eo anatrehany vahoaka malagasy satria famadiana kitsorany ny vahoaka malagasy izao toe-javatra misy zao de tokony hifona manomboka any amin'ny filoham-pirenena prime ministre lehibe ny assemblée sy ny etsetra aloha ino moa zany le hoe mba nieloko ibaboana modirariny ve fa tokony mba mifona satria nitatitra navoaka amin'ny banque mondiale tsisy resaka mihitsy sa hoe zay tsy nanota taminareo no hitorabato azy ohatra zay fotsy izy ty ahoana zany fialana mialala-pa zany ozy ny fitenintan'olo miara ilany fa de mba aloha apetraka am'izay tsy marina ny fitenin'ny gazety hoe ny filoham-pirenena sy ny mpitondra ao amin'ny fitondram-panjakana no misy mamadika fa ry zareo no namadika de izy ny tokony hifona de miandry ny fifonany zany tsika zao de zay ka tsy isy tsony ny fanomezana malety sy ny etsetra ary reo député reo mba tokony hifona koa hoe tazapotsiny zay hatram'izay fa am'izao kosa tsy anaiky lembenana tsony zay fa de tena iaro anareo vahoaka malagasy zay ny fidiananareo anaiky eny ary ka ao anatin'izany raha mafampana eto amin'ny firenena zany antsika raha ny fizotrany zany aloha hatreto de fa miosongozana ny sezanga tsay kristian raha zay zany aloha ny hoentitsika ny lozika ny zavatra maso mijery maso mahita de matoa zany efa tonga hatramin'itony fanangonantsiny motion de censure tony de efa miosongozana zany ny sezanga tsay kristian de ao zany misy miteny hoe hay de iza zany ny asolo azy eo ohatra nefa misy anarana mandendeha any sinsisa zany aloha mbola any ananinany zany fa ny mamaika ny vahoaka malagasy aloha zany zao de hoe ahoana ny fomba anatsarana ny fiainana ahoana ny sécuritény ahoana ny sakafo hoaniny ahoana ty zordira manerana ny tanàny ty de na inona tenenina misy resaka vola foana ao Andriamatoa Motarson tsisy vola matoa misavovona ny zordira ny Tananarivo de tsy ampisolika zany eno fanazavana ny rehetrarehetra any vola daholo zany tsisy vola de oka ihany koa tsika tsy anadiny fa tao amin'ny Sénat eka nisy grevy tao amin'ny Sénat tamin'ny faraparan'ny herinandro iny de am'izao moa zany de hoe ezahana ovana fa maninona tsy voaloha ara-potoana ny karama mipiasa ny Sénat zay lazaindrareo isaky ny eo 520 volana izany ny fandoavana karama de le volana novambra no mbola tsy azo de raikitra ny kimenimenina isan-karazany tao amin'ny Sénat tao mbola androm-panjakana koa zany tsy voaloha atsy resabola fa nakaizany vola ataonareo aizany vola ny vahoaka malagasy zay ny fanontany ataonareo aizany vola ny vahoaka malagasy nefa tenena foana tsy tokony andra nareo mavita projet anaovana autoroute sensisisy ho aveo mantsika rehefa aveo fa ato amin'le resaka vola aloha dia lasa misy malahelo amin'ny zay hoe vahoaka malagasy zay satria misy mahita hoe nahoana ny sasany ohatran'izao any amin'ny resaka fahadiavam-bola any amin'ny resaka ohatra hoe any amin'ny mpitandro filaminana zao any amin'ny maramila any amin'ny polisy any amin'ny gendarme fitandrona ny filaminana eto amin'ny firenena nga zany andrenesanao hoe tsy voalohany karama sinsisa na hoe vola andro sy tsy andrenesana komenimenina any amin'ny resaka recrutement de io ary tsika fa tonga eo amin'le resaka ENS école normale supérieure inona moa zany dia misy mianatra ao zany mba ho lasa mpampianatra ary rehefa lasa mpampianatra izy de hoe tsy mandeha fotsiny am'izao fa raha ny tokony ho izy de hoe rehefa vita fianarana izy de misy ny fandraisana ny recrutement ho lasa mpiasa-mpanjakana zany no izy zany de akoatran'izay moa mety hoe mola mandalo fiofarana sinsisa tonga hatreny amin'ny arabe lay fanehoana ny alahelo n'le mpianatra ao amin'ny ENS tonga hatreny amin'ny arabe
fa maninona ny tonga atrany zanakagasy eny ireo e raha voakarakary ireo mandeha tsara ny resaka recrutement sy ny sisa tsy mitrangy reny toe-javatra omaly reny de lasan'ny polisy izay zanaka malagasy ihany ko sy le mpianatra no mifanehatra fa ny tompona andraikitra any ananinaninanana any amin'ny birao any fotsiny lasan'ny polisy le mpianatra no mifanehatra ery amin'ny arabe ery tsy fantatra tsisy idiran'ny polisy mihitsy zay problema ny UNS any fa nen'ny polisy any de hoe tena am'taona amin'ny fifamoivoizana de mivereninareo ary ananina fa ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahaizana tena hoe misahana ny hoe fampandrosoana ny firenena politika mpanjakana mihitsy ny tsy ao mato mitrangy reny fa tsy hoe tongatonga fotsiny hoe maditra le mpianatra e sinsisinsis e ahoana ny resaka recrutement zany iny zatra tsy tokony olana mihitsy raha hoe efa mipetrapetraka tsara ny fomba fitondrana amin'ny firenena fa tena tsy ao mihitsy le izy ka mialoha ny idirantsika amin'ny hoe resaka momba n'izay satria resaka fanabeazana koa io potika amin'ny fanabeazana eto Madagasikara de aloha averintsika indrem-pandeha ny tato-baovao nataony Germain Nomenjanary mpanao gazety ny MBS zay teny toerana mihitsy izy tamin'io resaka fanehoana alahelo sy fanehoana tsy fahafaliana ho an'ny mpianatry ny UNS io zay lasa tonga hatreny amin'ny arabe le izy de lasa mifanehatra tamin'ny polisy lasa nisy torabato sy ny ohatran'izany fifanjevona lasa nitohana ny fifamoivoizana betsaka ny tara dia alao jerentsika aloha zany ny momba zay tato-baovao zay de rehefa vita zay dia ho alefantsika ny fanadiadiana sy mifaneho-kevitra manodidina anindao ary mpianatra roa no voasambotry ny mpitandro ny filaminana olo-tsotra iray no naratra teo amin'ny lohany vokatry ny torabato nataon'ireo mpianatra nandritry ny fihetsiketsehana ny taona 2024 no efa nisy ny dekret mahakasika izay fandraisana ho mpiasam-panjakana ho azy ireo izay saingy hatramin'izao tsy mbola misy ny fampiarana izany araky ny lalàna 700 tamin'ireo 500 mahery nandefa nitotataratasy any no raisiny ho mpiasam-panjakana raha ny fanazavana ka izany no antony ity etsika androany ity zany hoe arira foana zay na zay 45 jours depuis janvier zany hoe tokony vitany mars 2021 zao tsika fa 2022 tsika zao mbola tsy vita foana hatramin'izao de mitaka zay de jeo mivokany zany laha atao jorombala foana ny mpianatra UNS nefa adradraina fa hoe navita fifanana tsika mitady lekali tao fanabeazana nefa tsy zay koa zavatra miseho le côté ny décret dia priorisation ny école normale sy ny UN7 de go ary ny école normale rehetra ery Madagasikara fandraisana mpiasam-panjakana mpianatra zay voakany UNS na personnel enseignant izy na personnel administratif le izy dia misy ato amin'ny daholo de mitaka zahay handraisana mpiasam-panjakana satria zay nivoadiny de andeha mpianatra zahay tsy sambatra tsy mampianatra nefa zahay mbo atao anjorombala tsy mety aminay izy zany misy recrutement famonoana afo daholo satria ny tena tena tiana dia fa olona maharitra hoandry mba tsy sin le olona zao foana isataona zany tamin'ny herintaona zao depuis 2016 tsy nisy recruté tamin'ny 2021 vao nisy de 1600 ihany nefa mihoatra an'izay mpiana de tamin'ny ray nefany 686 ihany no quelque eo zany no voaraiky tamin'ity nefany fitambarana nefa dossier zay vonana nefa dossier tamin'ity de 1555 nefa 700 lasaka kely eo ihany voaray tamin'ity de nefa teo nisy recrutement spécial 1115 atao iny nefa olo fandany vola mpanjakana tsy raisina nefa aveo mbo mitady olona miaraka amin'ny faritra zahay efa ndefa topy amin'ny faritra de miara metsika zahay UNS de go UNS Fitanarivo Fianaratsoa ary Toliara miaraka daholo zahay tsikatra ho iantrany ireto mpianatra ireto fa atao antsirambana ny sehitry ny fanabeazana eto Madagasikara ny formation zao toka hoe resaka Camille manaraka formation izy aveo mandray poste avy hatrany nefa ny magaga vao makasika ny fampianarana be de be mihitsy no mivoaka ny UNS zany hoe tena maro mivoaka ny UNS nefa magaga tsy araky niny mivoaka iny no mandray poste aveo azonareo izay zany le olona tahaka ny hoe vao makasika ny fampianarana de atao tsirambony sa hoe zay misy ve le hoe zava-mitranga eto amin'ny firenena hoe sy mbaina ve ny fampianarana sanatrian'izany fa vao makasika ny fampianarana de tsy misy lara inazy raha izay fa roa manarakarak'izay magaga anay izahay tompoko tsy tahaka ny zanakareo fa eo amin'ny fitondrana hoe matakatra ny anan-dafy mianatra an-dafy ny zanakareo de tsy misy lara inareo zaza malagasy sanatrian'izany niezaka ny fampiresaka tamin'ireo mpianatra ny mpitandro filaminana saingy nilaza ireto mpianatra ireto fa ny ministera no ilaina fa tsy ny mpitandro ny filaminana to azy ireo
Raikitra ny torabato noho navyeo nataon'ireo mpianatra niezaka ny fehimietsika ny mpitandron'ny filaminana ka nampidinina tao amin'ny faritry ny sekoly ireo mpianatra izay nanao ny fitokonana taorian'izay. Eny ary omaly iny teo amin'ny arabe ivelan'ny ENS teo fanehatra teo zany ny mpianatry ny ENS sy ny polisy dia raha ny am'izao fotoana itenena an'izao zany raha vaovaovao milatsaka eo de mbola enjala be ny zavatra miseho any mbola mitoy le gidragidra de isaorana ny ekipan'ny MBS ny mpanao gazety i Germain Menjanary sy ny Pakasary asa iza ny Pakasary niaraka tamin'ny Germain tao fa de tao anaty sakoroka be tao no Makasary zay koa moa ny asan'ny mpanao gazety zany de zay le izy Andriamatoa Motarson mbola mitoy zany io raharaha io amintsika miteny zao mbola fanjevo zay ko hatrany amin'ny cité any sa iny ampefilony zany zao tsy milamina mihitsy no ity resaky ny ENS ty inona no azo ambara ao anatin'izay. De ny azoko fomba ahitako an'lizy ry faniry rinaka rina mialatsy tena tsy mahay mihitsy reto mpitondro reto tonga de zay satria maninona zao nge riny zao ny zavatra mitranga reto olona reto mianatra ao amin'ny ENS de fantatra hoe afaka zao taonireo no mivoaka efa fantatra meloa daholo zany fantatra meloa reo fantatra ny isan'ireo fa tsy hoe mitombo andalan'ireo zay mihitsy zany hoe budgetn'ireo zany tokony tonga de efa mipetraka tsara hoe voaka ny 700 na ny 800 na ny 1,000 budget karama ho an'ny mpampianatra 1,000 no en place raha ohatra ka everina fa tsy manana an'izay fahefany zay ny fanjakana malagasy anjaran'le ministry ny fampianarana no mireajuste an'le isan'le mpianatra ho raisina ry amin'ny taona voalohany mihitsy any zany ange satria le mpianatra zany rehefa tafiditra ao zany de efa namany efa de efa mianatra adéquation'le besoin le mpampianatra ilaina aloha be de be eto Madagasikara i be de be no ilaina so ny adéquation zay no ilaina ataon'ny ministre vetivety aloha Andriamatoa Motarson ny asehoan'ny sary eto zany de sary am'izao tsika miteny zao zany io de tena eny amin'iny pefloa mivoaka ty Andavamamby io de tena tsisy fiaramandeha tsony fa de mbola raikitra ny gidragidra sy ny sakoroka dia mitangorona ny olona ny fifamovoizana tsy mandeha araka ny toy tapaka mihitsy hoe tsisy fiarakodia tsony dia polisy eny de ny mpanao gazety mandeha ihany koa anaty sakoroka ao dia hitantsika amin'izao zany ny toy an'ity raharaha eny amin'ny ENS ity fa tena mbola mafany zany vokatra izay hoe tsy fandraisana mpiasam-panjakana ny mpianatra tao raha toy izy Andriamatoa Motarson ka izao mantsy rina lizy ny prime ministre tompona andraikitra mifandrindrana an'izany asana ministera samy hafa zany le prime ministre nge mitazapotsiny nga zany hitany akory hoe tokony arindra hoe firy no raisitsika premier année am'ty taona ty mba hanana mpampianatra zao tsika afaka efa taona arindra dedaka nge reto ministre ny finance dedaka manao hoe misy 1200 poste budgétaire afaka efa taona tsy voalohany avy eo raha tsy 700 le fandrindrana n'le asan'le fanjakana nge zay mihitsy ny tena kitoto ary tena fanjakana kitoto ty verina tapoka any am'le politika fa tsaro politika mpampianarana ny resako tena fanaovana tsinitsinina zaza malagasy ny zavatra ohatry zao satria tena ny zanaky ny olona zany rehefa tsy afaka makany Paris ny zanaky n'iza moa no makany Frantsa na makany Corée na makany Chine Corée Atsimo Corée Atsimo resana fa tsy ndeha hianatra douciary amin'ny tsisy zanaky ny olona tena manam-bola nge no afaka mandeha am'izany raha tsy hoe boursier mihitsy fa ny zanaky ny vahoaka malagasy mianatra eto rehefa mba tafiditra concours nge nidirana amin'ny ENS io ary tamin'ny fotoan'andro ny tamin'ny namoronana an'io
tsaroko tam'izay mbola nanina tonga de ohatra nahazo presalera mihitsy ary reny olona reny fa tsy hoe borsa marina fa hoe mety miampy kely ny borsa fotsiny a fa tonga de nahazo an'izany fa tonga reny de intégré araky ny tenenin'le mpianatra teo fa ity sady tsy mirindra ny fandraisana azy a no ny isan'le mivoaka tsy tapitra voaray akory nefa ny mpampianatra eto Madagasikara tsy ampy mihitsy ny mpampianatra zay nge nanaovako anao hoe raha misy hoa ny hoe namadika de ny vahoaka malagasy namadika ny vahoaka malagasy prime ministre namadika ny vahoaka malagasy ministre ny fampianarana namadika ny vahoaka malagasy io ministre ny finance io fa maninona ny zavatra ohatr' zao no tokony tonga tsy tokony impensable tsy azo ny saina eritreretina mihitsy zany hoe enao tsy ampy ny mpampianatra eo aminao a zay a tsy ampy ny mpampianatra eo aminao a mamoaka mpampianatra ianao a tsy raisinao le mpampianatra mba inona moa zany ny dikan'izany rino kitotoange zany ary tsy nisy fanjakana kitoto ohatra nyity fanjakana mijoro ty ka nareo apartao manerana amin'ny Madagasikara apartao amin'ny vahoaka rehetra hoe kitoto reo mpitondry reo a fa na mpampianatra mena fahaizana araky ny tokony ho izy a ampianatra ny zanakitsika ary a kay tsy manam-bola anakaramana azy akory a ity fitondrana malagasy ty de mampalahelo angerina de zao hoe manao tenenin'le olona teo fa tsy hoe zany mamorona hoe rehefa any amin'ny akmil sy ny ohatran'izany ny any amin'ny polisy sy tonga de assuré tonga de fa zao nge zany ko naifa koa reto mpitondra fanjakany reto fa ngany isan'ireo miaramila sy polisy reo no mamany olany ny filaminam-bahoaka tsy mamany olana angery eo hoe ny état de droit zay mihitsy aloha ohatra ny adinindreo zao nge zay le hoe coup de poignard dans le dos adinindreo fa ny tanytandalana tena nisan'ny fototra mampijoro fandripahalemana eto amin'ny firenena fa rehefa tsy tandalana ny firenena fitondram-panjakana moa zany rehefa tsy tandalana ny fitondram-panjakana fa hoe misy mahitahita de afaka sy ny etsetra tonga ny fitsaram-bahoaka tonga de misy ny lasa dalo de hoe dalo ambony latabatra fa maninona manao dalo le olona de misy miaro de tsy voasara zany mahatonga an'io fa tsy ny hoe mampiditra akademi nareo mampiditra gendarme nareo de mampiditra polisy nareo divaly tsy marina ary ovay le fomba fisainanareo ny olona ty amin'ny fanabeazana éducation ny resahako no ilainy tena hoe betsaka ampy mora reny mantsy ampianatra anabe mihitsy reny fa ny fisainan'ny ankizy am'izao fotoana nge am'reto mpitondry reto vokatry ny kitoto ataony reto de lasa ohatran'ny hoe nizarina angalatra sy tsikombakomba lasa ohatr'zay am'le fanabiazana mihitsy ny rehefa jerena ny tena potika misy miteny eny am'izao fotoana zao ny tanora hoe zay le tiana mianatra na tsy mianatra velona foana zany ny eninao zany any anatin'ny fiarahamonina ny voaingana mihitsy zay le tiana mianatra na tsy mianatra zay velona foana de zany ve no atao hoe qualité na fanabiazana eto Madagasikara am'izao fitondrana zao ka zay mihitsy le izy rina fa ny zavatra ny tranga nisy resaka momba ny fanabiazana natao teny amin'ny assemblée teny amin'ny anteny-miera député roapolo angerina natao hoe nefa tena hoe fototra iaingan'ny fampianarana zany iny lalàna iny manomboka zao ny mampalahelo ange de zao hoe tsy mipetraka ao am'zareo zany le hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra tsy de le hoe tsy tonga ny sasany de sy ne vitsy ny ana tsy zany tena marina mihitsy ny hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra fa fitranga ny zavatra ohatra hoe any be fotaka sy ny any be troka tsy mitovy nge zay ny ilanan'le hoe ny hevitry ny maro nefa de zao tsy tonga akory le député miatrika ny ohatra ny tsy tsapandry zareo zany ny lanjan'zay fanabiazana ny resahako ohatra ny tsy tsapandry zareo le atmosfera amin'ny antemera raha teo efa tsy fantatra zay ny fivorina to mandeha de zay no anaovako hoe ianareo député atsaharo de manomboka zao
ny fandevonana ivoa ny vahoaka malagasy fa mba raiso ny andraikitrareo miala tsiny am'le fitenenana fa nareo IRD mihitsy mantsy maro anisa tsy fantatro tam'le roapolo ve firy ny IRD teo nefa nareo zany ny tena tokony hanosika anazava hitondra fanazavana misy mantsy ny expert miaro tsy hoe miaro moa zany le miaro moa hafahafa ny fomba fiteny azy manazava aniny lalàna momba ny fanabeazana iny eo anivon'ny assemblée misy ireo expert alefa amin'ny ministera fa reny tsy voatery mahafantatra ny zava miseho any amin'ny faritra misy anareo any de ianareo no ilaina mitondra an'izay mba azahoana manitsy ny zavatra mitranga misoratra ato anatin'le lalàna nareo nefa tsy eo de lasa manjary tsy mandeha araky ny heverana azy le izy de lasa ohatran'izay de mitarainy reto mpianatra reto hoe fa ahoana moa zay ao anatin'ny budget 2023 hojerena angambo zay amin'ny herin'ny riny hoe firy ny poste budgétaire ho an'ny ENS indray amin'io amin'ny herinandro amin'ny 2023 fa tena tsy izy mihitsy ary zao eloko eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe ianao manana piasa reo piasam-panjakan'ireo zany nefa tsy omenao ny karamany eloko mihitsy zany ary na hoe mavita fianarana izy nefa tsy omenao ny sehatra iasany ka zao nefa le sehatra iasany fanompona ny vahoaka malagasy ka zao ngerina ary misy olona hoe ohatran'le piasan'ny senaka ny asy fa tsy omenao karama zay nge le eloko reo olona reo nefa tsy hoe mandray vola reo ray volana de ampy hoan'ny telo volana ny karama de tapitra vetivety de tapitra de zany hoe raha voatara le izy herinandro de fa sahirany reo olona reo ka eloko eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe tsy fandoavanao ny karaman'ireo madiniky ny tompo reo fa dia ataonao anjorom-bala izy jerenao fotsiny de ataonao ohatr' zao de zao nge eo anatrehan'le tsy fahatomombana ny fitantanana ny firenena tranga daholo ny zavatra ohatran'izao raha vo resaboly tranga daholo ozy banque mondiale fotsiny nameno azy hoe miena ny vola miditra zay le teneniny tsy misy tsony ny vola hoe ho avoaka satria tsy misy ny exportation tsy ny tombo ny zavatra rehetrarehetra ny activité économique tsisy rano sy jiro ve mororina ahoana no ampitombo ny etsika ara-toekarena eto amin'ny tenenin'le zone France amin'ny entreprise France raha moa hoe ko ny rano tsy misy ny jiro tsy misy marina fa afaka manao groupe sy ny etsetra izy fa no ny antony maro samy hafa zay ny zavatra mitranga tena tsy misy mihitsy mbola 6 décembre tsika zao 6 décembre tsika no vola ao anaty budget raha ny sora-bola mbola tsy lany vola ampiasay fa zao efa namoaka ny fanjakana hoe tsy amoaka tsony izy satria tena marina vola voavokany io tsy misy tena en cessation de paiement mazava ity fanjakana malagasy ity ary mbola tsy nisy ohatran'ity hatramina tanyny tany fa nanomboka tao arin'ny fitondran'ny président Tsiranana de ny vola ampiasaina rehefa décembre ary efa ny 12e amin'ny taona manaraka zay ny fomba fanao satria tsy ampy le budget noho ny besoin noho ny filana isan-karazany de tsy ampy le budget de ampiasaina ny apaharomby folony amin'ny budget manaraka efa fanao zany fa ity tena tafaverina any amin'ny teny Rajoelina hoe mbola tsy nisy ohatr' zany hatramin'ny 80 taona nanaovana fa mbola voavolana novambra de tsy nisy tsony ny vola ho ampiasaina ka miresaka ihany tsika Andriamantoa Motarson momba n'ity le resaka hoe fandraisana mpiasam-panjakana ity resaka ENS aloha io fa le resaka hoe poste budgétaire amin'ny akapobe mihitsy resaka mpiasam-panjakana mihitsy no tonga de efa miverina ho an-tsaina avy hatrany fa tamin'ity fitondrany ity any tena lasa resa be izy io fa tamin'ny fitondrana ny fandimby tany aloha araka ny tenenao tao hoe efa fantatra meloha daholo eny hoe raha resaka hoe mpiasam-panjakana
ary milan'zany daholo ny firenena fa rehefa ndefa hoe ampiasa-panjakana ianao amina toerana zay anendrena an'le olona iasa dia mazava loatra fa tsy maintsy misy vola zany fa le olona ave alefanao anekodaoda nefa tsisy vola aveo indray mpiasa-panjakana tokony hoe omena an'le toerana tsy mahazo misy mahazo de misy tsy mahazo de lasa ateraka ny gidragidra ao anatin'izay indrindra ny ohatran'to zao tao amin'ny ENS tamin'ireo fitondrana fandimby hatramin'izay de nitadidy aloha de mialatsiny raha ohatra ka anao fampitahana foana tamin'ny vanim-potoana nitondrany ny président Marc Ravalomanana ny firenena ity resaka hoe poste budgétaire ity dia so hoe fanendrena mpiasa-panjakana sy ny sisa mandeha tena tsy de nahenona nyreny resaka hoe grevy eny amin'ny arabe reny tsisy an'izany tamin'izany fotoana zany raha-patsahivina teto ary amin'ny misy ministra maromaro tao amin'ny fonction publique tao resaka asa-panjakana tsika fa patsahivina fotsiny misy ministra hoe misahana an'izany anisan'izany ohatra ny ministra Vola Dieudonné Razafindralamo zay lasa ambassadeur moa izy tateorina tany amin'ny faritry Maghreb misahana an'iny fa talohan'izay izy ministry ny fonction publique fa zany resaka hoe poste budgétaire resaka tontolo be ny asa-panjakana zany tsy nandrenesanao hoe wawawawa zany satria efa mipetrapetraka de melo daholy ny zavatra rehetra fa ny am'izao fotoana zany andre matomotarao ohatra mipotra le grevy ny mpianatry ny nefa voagaga de io ndray zany anao politika an'le pompier ndray efa migrevy ny mpiasa ny sena zay mpiasana androm-panjakana mpanao lalàna eto amin'ny firenena dia chambre haute dia zay vao mikoropaka de hoe négociation hoe jerena ny vahaolana iny an-dalana aveo anao vao mijery vahaolana nefa ny budget am-panjakana efa tiananina ty de efa mipetrapetraka daholo ahoana ny fahitanao an'izay hoe vahaolana iny tenatena ny eny foana ave zany mienany eto zatra tsy tokony hitrangy zany rina fa raha mifahazahoko azy ange fahazahoko azy mba nitantana koa teo amin'ny androm-piainako fa ny préparation ny budget ho atao amin'ny 2023 io ange any amin'ny volana juin any de efa mandeha hoe manao ny ohatra hoe ny any amin'ny faritany Dego misy manao hoe zay mila olona ohatr' zao ny service département anankiray mba mila olona ray zay na roa apakariny aty amin'ny azy de samy manao ohatr' zay daholo ny ministère rehetra zay mila an'izao de intégrenao ao anatin'le calculation daholo zay zavatra zay hoe zao zany ny filana amin'ny taona manaraka io de misoratra ao zany fa tsy misy hoe mazy tsy mety zany fa tena marina sady tsy mahay miasy reto ny tsy marina nefa be oeraoera eraky ny tanàna oeraoera no hain'ireo fa zao mba azonao an-tsaina verina ny zavatra mitranga mamoaka 283 milliards ho an'ny jiramary ao isa-taona eo eo 280 milliards eo nefa nialatra gazoal nialatra courant mividy tomobile mividy ny miopapana mividy zany no atao ao anatin'ny jirama de eken'ity ministère ny finance ty reny zavatra mitranga ohatran'izany ingely izy de vera ny vola ohatrany hoe mangazo atoraka zavatra fotsiny zany le vola mpanjakana de mando 280 milliards ariary ianao fa mandeha any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy le izy de aveo ny gazoal mpandehanana gropy azahoan'ny olona jiro ny tsy misy dray fa mividy 4 V8 ho an'ny DG ho an'ny ministre ho an'ny zay le izy de hoe nirina manontany te hoe ahoana moa zany hoe ana de tsy mipotra tapika zany efa misy besoin voaka avy any ministère fampianarana ale fomba fiasa am'izao fotoana mantsy le hoe manao tip-top solution eny an-dalana eny hoe misy grevy tsy misy mitabataba de eo ara fa atao an'izao nefa tsy tokony zay fa tsy mety an'izany le izy tsy tokony isy an'izany fa kitoto zany ary zay makitoto an'ity fanjakany ity de tenenina mihitsy re olona fa tena kitoto le fomba fiasan'le fanjakany tsy misy possible zany ny tip-top
ao anaty budgetnao sa tsy ao rehefa tsy eo anao a tsisy vola zay fa atao anaty budgetnao fa ny volany tsy nisy zay ny fitrangan'zay hoe le tiptop izy ianao de mivory mananonanina de zao avoaka indray satria efa atao anaty budgetnao fa ny vola tato tsy nisy de nisy ny antony samihafa nisy volany latsaka indray ohatra hoe doanina tapoka napiditra miliara dia zany ve fomba fitondrana firenena ka tsy misy kio ny teneniny banque mondiale nge hoe tsy misy tsony tsy ampy ny vola fa de zao le fatongavany vola ao amin'ny trésor a misy fotoanany hoe eto izy bebe eto izy tsy de misy eto izy ohatrohatran'zao de zay mahatonga le tiptop fa tsy ny hoe tsy ao anaty budget akory ianao de lasa ao tapoka tsy mety an'zany fa ao mihitsy ianao a fa ny volany tsy misy de rehefa ny grève ianao tratratra korodosony zareo ny any hoe ay zany de fasy manaova versement any amin'ny trésor fa de misy vola tonga ao de iny ny anaovana an'le tiptop zay le izy ka zany a tsy fahaiza miasa zany tsy fahaiza miasan'ny prime ministre zany tsy fahaiza miasan'ny ministre ny finance zany ny ao am'mpanatanteraka tsy fahaiza miasan'le ministerany fampianarana sy ny parlement sy ny etsetra le tompona andraikitra le mpiasa rehetrarehetra tsy mety dolo zany rehetrarehetra fanontaniana angamba rina ny tena tonga de mampazava azy amin'ny olona hoe mba anisy ve teboka zany teboka moa point d'interrogation baraindro ay bara mba anisy ve zany a ministera ray tena namely tsara tsy nisy alatra nandeha tsara ny asa programa rehetra tamin'io gouvernement io atramy 2019 nisy ve zay za aloha tena manontany indrina ka efa impiry ara ny ministre raha to efa impiry no nyvana indimy sa inenina zay nefa nkitiana ka tsy isaky ny ambola zao zany zao de efa hiditra indray am'ty fikitiany ty de ohatra zay ahoana nafahana amy BDB vava amy BDB anao 500 mégawatt tsisaka kely any ary rina anao 500 watt ny jiramatsika ato anatiny 5 taona ohatrohatr'zay no eny koa tenen'ny filoham-pirenena raha nitokana amin'ny fasitsara raha nitokana amin'ny farahantsana izy farahantsana raha tsy diso firy mega le farahantsana kely de kely satria ny deniveleny farahantsana nge tsy de betsaka de gaga fa maninona ary présidenty mampiesona olona mampiesona fomba fijeriko azy mampiesona satria zao nge izy ty barazy be andekaleka nge anoany amin'ny tokony hoanoany amin'ny 120 raha mandeha le 4 fa eo amin'ny 80 izy aloha zany zao mantsy le nidone an'le andekaleka rina denivelena andekaleka avy be ataoko hoe misy 30 metre 40 metre de afaka ametrahana niveauna groupe samihafa de mahaproduire an'zany fa nga misy ohatran'io eto Madagasikara io ihany nge misy an'zany mandraka ny misy de nivele fa kelikely mandraka ngamba any 20 metre de zay ahoana no ahitana 500 mégawatt tapoka eto raha ohatra nge ka zany misy tena fatratra zany fa tsika no miveravera hatram'zay de ozy hoe de efa nyfanarahana efa nanao fanarahana amina kompania mahakasika ny fananganana barazy hydroélectrika am'le toerana ohatran'zao sy ohatran'zao de gaga ihany ay ve lasa gré agré ohatr' zany le izy fa tsy nanao appel d'oeuvre resaka mise en valeur na ressource naturelle mantsy zany exploitationna source hydroélectrique zany efa resaka minina koa zany azo tenenina hoe ao anatin'ny minina zany fa mifamaritana ny minina mantsy de hoe mise en valeur na ressource naturelle ka ny courdon nge ressource naturelle de exploitenao iny de efa minina zay fa mety hoe miova ny cadre fa tsy de ny code minier tanteraka no mifian'iny sy nitsetra zao de efa natao izy fifanarahana am'le izy manomboka eo tomasina eo zany le izy ny hoe any volobe moa zany ny teneniny hoe isy an'zany isy barazy sy ny etsetra
fa tsy tonga 500 mégawatt zany mihitsy zavatra raha andekaleka ho any 80 zao avec 50 mètres angamba ny chute ny crise fa 50 mètres izy zany manohatry zao 80 ny géographie Madagasikara nga président mais mieno iny falaise iny nivoany hatrany Vondrozo après Vondrozo ary nefa pratiquement tsisy iny nefa aty azamena izy ny tokony misy zay ka ny tiako resahana am'lizy mampiresaka amin'ny vahoaka malagasy nga président fa tsy mahatratra an'izany 500 mégawatt zany puissance développée zay tena teknika mihitsy zany azavainy Andriamatomotatra zany ka zao ny géographie Madagasikara raha mahatsiaro iny miainga izy any an-tsara tanàna miavo zany ny relief de aty ananana aty izy de aty faritra mandraka andekaleka sy ny etsetra iny de midina indray izy rehefa apreana-karatra andringitra ity izy misimisy fa zao rehefa am'ireny toerana avo be reny tsy évident koa hoe tonga de misy rano am'le toerana avo be tsy voatery tsy voatery an'izany hoe any andringitra de marina fa misy cours d'eau any amin'iny faritra andringitra iny fa ny tiako resahana misy ny azo atao fa ny hoe atratra 500 mégawatt ny totaliny na ny 400 raha tsy misy ary tokony ho ain'ny président zany calcul mental zany hoe tsy misy 400 zany fa mety eo amin'ny 300 eo no hita fa le hafanam-pony rehefa miteny de lasa mampiesona an'le vahoaka malagasy hoe 500 mégawatt tsy de zay loatra révision kely ny calcullao monsieur le président révision kely ny promessinao de ahitsio fa azafanana zavatra ohatr' zany foana ny vahoaka malagasy eo amin'ny androm-piainany efa hatramy 2019 ianao no nanao ohatr' zany de hatram'izao ianao mbola ohatr' zay foana ohatrany tsy de ao tsara zany ka zany mantsy ilaina mihitsy ny mba hoe mahafantatra an'izany satria zany zao tena hoe fanazavana teknika ny resaka fanazavana teknika tompoko de tsy misy azo atao hoe ovaovanana ohatran'izany reny ny banky raisam-pirenena manome taremarika izy dia tena teknika izy tsy hoe banky raisam-pirenena tsy mieritreritra hoe de ironatsy na ironary hoe firiana politika tsy na firiana politika ary tsy ao anatin'ny atao hoe fomba fiasan'ny banky raisam-pirenena zany karaha ohatra zany mivoaka ny taremarika de tena resaka teknika reny fa nydika n'lay taremarika am'izay no ndretrarehetra no manakatra azy hoe tena ny anahanitra nisy asa tsy natao tao tena nisy tsy fanajana lalàna atao in'le taremarika iny zany Andriamatomotatra milaza zavatra be de be ary ny any ivelany rehefa miteny izy na ataony fiteny diplomatika fa anjaran'izay manatsaina sy mahay mamakafaka no mandray ny tiany zareo ho tenenina zay le izy anankiray ihany koa resahany mpitondra fanjakana foany ty le hoe zay miasa zay manao fotodrafitrasa zay manao fotodrafitrasa manara-penitra zay dia angatantsika namana teknisianina ampiseho an'ty sary anankiray ty tany Morombe satria zany le mpitondra zany miteny hoe zay manao fotodrafitrasa manara-penitra zao aloha io sary io za etsika eo aloha io taisy ty tany Morombe tany ty dina ny soratra eo lycée Tanandava dia misy an'lay zay lycée Tanandava dia eo ambony eo misy soratra kely zany fa le lycée zany tena ngeza be dia mirodana le miala mihitsy ny tafo dia efa ty mikipila ty ivelany de le izy efa voaloko orange de misy ohatran'ny volomparasy le lokondry zareo mpitondra am'izao fotoana zao zany io zao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao ny tafo zao no atao hoe manara-penitra le hazo fotsiny eo ny fanitsa efa mipitika ty ivelany de zao no atao hoe manara-penitra any Morombe any no misy an'izao zavatra izao tsisy hoe foroniny zao fa zavatra misy zao no andanina volam-bahoaka zao no entina hoe moeraoera etsy sery
volany malagasy no anamboarana an'izao na hoe misy fanampiana ihany koa raha vany velany dia hoan'ny malagasy zany de zao ve mendrika tompoko hoan'ny mpianatra malagasy satria lycée izy teo lycée natao enarana de zao ve mba mendrika hoan'ny mpianatra malagasy miala ny tafo mitritra daholy ny ery ambony ery aiza fanaraha-maso amin'ireny ahoana amin'ny marché momba an'ireny momba ny tony zavatra tony mba misy garantie ve tony sa tena hoe rehefa manitra le vahoaka malagasy de omena an'izao a zavatra tsy manjary rehetrarehetra zavatra ratsy zavatra tsy maritra sy ny sisa rehetrarehetra zao nefa ato amin'ny teny zay manao fotodrafitrasy tena miezaka mihitsy sy ny sisa zao ny zavatra ataonareo tompoko ahoana ny fahitana Andriamatoa Motarson an'izay miainga amin'ity lycée Antanantava ity ny teninao fotsiny rina no komanteko io zany ny fahaizandry zareo a mpitondra fanjakana io zavatra naseho a de natao ny araky ny fahaizany nanoratra ny contrat ny PRMP am'le ministère nanao an'le marché public passation de marché sy ny sisa fahaizany io rina ça traduit la compétence des cadres du ministère na ny ministre mihitsy fa nisy resaka hafahafa eniko tamin'io ngerina hoe tao ohatrany hoe nisy rivotra be sy orana be olo tany am'izany de to nisy olona nyteny hoe daty arany tsisy orana zay ara-mia ka zany ny zavatra ohatran'ireny zany maka rehefa misy rivotra de voatery iongotra ka zay ho any fahaizan'le olona irina problème am'ty iriny ty mantsy re olona de zao ny azy le tamin'ny fitondrany filora valomanana hoe anao mpampianatra de zao concours de zay vo recrutena ka tsy zay fahaizany reto olona reto ange anao trano de manao appel d'offre de misy terme de référence de misy contrôle ministère manaraka sy ny etsetra ka tsy zany ny fahaizany reto olona reto de zao no mitranga ny kipaka ny tafo ienjera ny rivotra ka raha mifantatra aloha raha hoe président Marc Ravalomanana ny teo ka hoe inony teo de fa gidra be tsy anaiky any mihitsy ohatran'le carotte etsy amin'ny lampa fitsarana hoe io atrongiso any daholo izy président Marc Ravalomanana ka zao tsy mitovy mihitsy ny zavatra resahana mantsy riny passation na marché de fa entitra be ary le olona entreprise manao an'le izy hoe niasa tamin'ireny fotoan'ireny mahafantatra hoe tena entitra be mifanaraha-masony ty de tsy manao kitoto ohatran'io izy raha trano le mpitondra ane zao no amboarina mety tsy zavatra ava mihitsy ny tenena jereo ty anany ty fa ty hoe trano hoan'ny zanaka malagasy zay ka zay ange rina ny mahatonga an'le hoe fa izany namadika nandefina ivoana izy ianao ange zany mandefina ivoan'le vahoaka malagasy satria zavatra kitoto ohatra zao no amenao an'le vahoaka malagasy nefa ny vola voaloha ara-dalàna ary mba irodanan'ire moa le mpianatra ao de ahoana zanany maty satria ny zanakry zareo ary any a Paris zavatra mampalahelo efa zanaka malagasy ny mianatra ao izay sirina tsy hoe faly am'le zavatra mitranga ohatra zao malahelo ny tena hoe zao no atao eto am'ty fireneny ty zay ka zay ozy hoe ny zavatra teneniny rina fotsiny ny komanteko hoe io araky ny compétence le mpitondra de io zavatra nataony ka aza mieritreritra apartao amin'ny vahoaka malagasy zany re olona hoe raha ny zavatra ataony reto olona reto ange kitoto ka na miteny izy hoe anao zavatra manara-penitra kitotondray zay hoe zay fotsiny atao fa aza miady hevitra amin'ny zavatra tsisy zavatra edikevitra aseho an'ny ohatra maro samihafa zavatra mitranga eto amin'ty fireneny ty hoe tsy mamely mihitsy ary arakaraky mahabe vavan'le ministra no ahitana hoe tsy manjarinjary ny zavatra ataony eto amin'ty fireneny ty na ny tompona ndraiky tsy voatery hoe ministra na hoe ny tompona ndraiky any ambonimbony any bebe vava tsy manjarinjary zay zany normal zany normal zany riny ny olona rehefa bebe vava zay hafahafa izy zay fa mba mailo eny ary mitoy ihany ny miara-manonja MBS Radio Madaza rahanao amin'ny izao fotoana izao Andriamatoa Motarson alohantsika iresaka autoroute kely alohantsika iresaka autoroute satria raha hoe ny filazana ny fanazavana ny fampafatarana
sy ny tosa-baovao avy any ny mpitondra avy any amin'ny mpitondra fanjakana zay ataony ireo mpanao serasera sy ny sisa ny anivony ny fitondrana de atosaka any amin'ny vahoaka ny atao hoe fanatsarana amin'ny hoe fandrosoana hoe tena makany amin'ny fandrosoantsika anao autoroute-tsika raha lalana avy aty Antananarivo makany Toamasina natao adiny 8 adiny 3 fotsiny de vita sy ny sisa de zay zany no en'le vahoaka malagasy fa ny ao ambadiky zay tsy fantatra rehefa mba nijerena zany kay tony autoroute tony Andriamato Motarson raha hoe autoroute amin'ny définition hoe autoroute mila fanabiazana ane izy io mila fanabiazana ane ho an'ny olona izany atao hoe autoroute zany tompoko tsy misy omby mandehandeha autoroute zany tompoko tsy misy olombelona hoe andehandehana autoroute zany ane amin'ny hafanganam-pandeha tsy latsaka ny any amin'ny 20 kilometatra isan'ora farany ambany ary zany raha miteny ianao hoe autoroute autoroute mila éducation zany mila fanomanana be dehibe zany tompoko ho an'ny olona fa tsy mainka fotsiny aizany an'zay tronga izy aizany traçage sy ny sisa Andriamato Motarson fanamariana anakirena am'le fomba fiasa eto amin'ity fireneny ity miteny an'izay rina de eto mahatsiaro hoe tena ohatr' zao ve tokony fomba hitondrana n'ity resaka autoroute ty fa na amin'ny endrika etomboan'le izy arangerina de fa malasa saina raha tsy teny fotsiny afa-tsy le hoe de natao ny MOU Memorandum of Understanding nisoniavina teny avoloha natreny député Roland Ratsiraka mihitsy moa zay de gaga izy hoe nga MOU nisoniavina fa tsy hoe contrat am'le resaka fanaovana autoroute fa ny fahafantarako ny Memorandum of Understanding ngedy zao hoe dossier zany ho mémoiranao ny am zavatra ifanarahantsika ho atao ohatrohatr'izay zany raha dika amin'ny teny tsotsotra lizy anao autoroute vetsika de misy andraikitry ny anankiray de efa fariparitanao misy andraikitry ny anankiray ho fariparitana ao anatin'le MOU fa raha ny tena teo zany le izy vao nisoniavina teneniko tsara raha ivolana angambo zay de zao eo zany vao hoe anao autoroute tsika fa le autoroute aloha ataoko parenthèse ihany fa tsy fantatro hoe famaritan'iza le autoroute zay indrindra fa le autoroute mantsy ohatranay tonga de maneno be eo na tsofina fa nitiako resana arabe mikotana ka mahatonga amin'ny teneny zany mantsy tsika zany zao efa misy autoroute eto raha mifamaritany mpitondra azy de io Ambomahitsy lalana Ambomangakely ambaniny Soavy iza moa zany ambanina Pasapito de Somanandrarina io makary amin'ny bypass boulevard de Tokyo iny zany zao ny autoroute raha mifamaritandry zareo azy ka manontany tena hoe zay ve ny autoroute mbola feno casera de vitesse ka zay mihitsy fa autoroute ve zany ka zay de miverina am'izay eto zany tamin'ny ray volana ny soniavina le MOU de efa nanao ny étude avy ny fanjakana malagasy hoe ity ny tracé atao am'le autoroute mialy eto Antananarivo makany Toamasina tsy fantatro na efa nisy zany rina na tsy nisy fa zany tokony anazava an'izay c'est un dossier mal ficelé tsy manjarizary mihitsy ty resaka hoe fanamboarana autoroute ty ka le izy ara moa toatrany hoe eto tsara sotra eto Larby zany manomboka le izy any talata volonondrotsika ny manao fety lanonana sy ny etsetretreta on va pas commencer par le bout tsy hanomboka am'le lohany zany tsika fa de any am'izay tiatsika anomboana azy ka ohatran'le lalana ery Ambomahitsy makery amin'ny boulevard de Tokyo le autoroute mitranga zany de à 2 voies fahitako ny autoroute any andafy à 3 voies ianao va tany raha teo misy sy zavatra ny olona rehetra makany misy voie de dégagement raha sanatria misy panina tapoka le automobile de mikisaka ianao fa tsy ao anatin'iny 2 voies iny ianao
tsy ao anatin'iny devoir iny ianao a no mitranga no mijanona fa any anatin'le voie de dégagement ianao a no any anatin'le voie de dégagement ianao no mijanona fa tsy azo atao a ny mijanona ny tomobile tonga avy any aniranao any mantsy mety mifofofofo be mandeha 100 kilometatra isan'ora ka tsy afaka hijanona eo anaty arabe ianao ary ny mandeha amin'ny ilany ankavanana de ny tomobile tsy de afaka loatra fa ny tena tomobile mery mandeha de amin'ny ilany akaviny mandeha zay le zavatra mitranga raha ny autoroute ny fahafantarako azy ho arina fa ity le eo Ambomahitry iny ve zany sy ny boulevard de Tokyo efa autoroute iny ny zavatra io mantsy le ozy rina hoe ay de tsy androana ombontsony le zavatra fepetra isan-karazany tsy andehana ny sarety de ohatrohatry zany rehetrarehetra zany no mitranga autoroute zany koa tsisy olombelona mandeha mihitsy tsisy olona mandeha raha hoe ny autoroute any andava nga misy olona mandeha zay ka ianao varitranana ndray tsika ny teny hoe le traçagen'le lalana zangerina raha ohatra fotsiny raha mba nieritreritra moa zany fa ngiarajoelona moa ny président de any ity tsara soatra talata ny volonondry de makany anjozorobe de mivadika makany andaingo izy makany andaingo de zay vao manao bretel Brickaville ohatrohatry zay fotsiny teneniny fa ny teneniko zany ray raha eto amin'ny rentabilité n'le autoroute mantsy mba apetraka ihany koa resahany zany hoe misy ange zany fa raha anao autoroute ange anao raha andehanany tomobile hoe 200 sy ny 20 amby sy 200 tsy mitovy fa raha izahako ohatra de teto Ambomanambola any nandeha de nanaraka akaikin'iny lalan'ny train iny azonao de nanao bretel any akaiky Moramanga ho an'ny sortie ny entrée-ny Moramanga de nanaraka n'iny lalany Ambatovy any anaty ala iny mamaky ny zameny iny raha ny eritreritro satria iny efa nanaovany Ambatovy étude d'impact environnemental lasa nisy arabe any anatin'iny ala iny de veriko fa mora kokoa zay zavatra zay fa ity ange to mbola tsy naheno hoe efa nanao étude environnemental ity entreprise ity le entreprise ara-mo apetraky ny olona hoe fa ahoana moa io no nahazo an'le izy mbola fanontanian'ny olona zay fa nga efa nisy appel d'offre ka bancal be le resaka satria tsy mandeha araky ny tokony ho izy daholo le izy de zay misy zatra tsy mazava maromaro zany mataony olona mametram-panontaniana foana ao anatin'ity raharaha ty de ny filoham-pirenena ara manao hoe ny tany rehetra zay voakasika ao anatin'io faritra le autoroute io de tsy maintsy aindamin'izy daholo nareo normal zany hoe anao DUP izy maritra hoe tiany ilaina fa manontany tena hoe le autoroute ataotsika ve mitovy am'le etsy Somanandrarina zay ve le atao sa ohatra mitovy am'le autoroute any Allemagne sa le autoroute any France zao mantsy mahatonga ny rina miteny an'izay azoko satria zao tsy zanytsika miresaky tsika am'izao zay nga président mahatonga nyty resaky ty sa autoroute version malagasy sa ino tsy fatako tsy manontany an'izany ny olona azoko mihitsy satria vao miteny autoroute de le any Allemagne no hitany olona le any Munich no hitany olona le any Paris no hitany olona ka izao nge riny zay mantsy 2022 atsika zao no miresaka so de hoe vita le autoroute de efa nilozan'ny toetrandro maninona enao moa zany 2 voies ny resahanao les 2 voies ve les 3 voies miaraka am'le voie de dégagement important be zay ao anatin'le izy zany mihitsy 3 voies ve voie de dégagement raha sanatria misy simba sy ny anina ny tomobile ao de makasisiny ianao fa tsy mijanony eto amin'ity lalana anankiroa ty zay ny voalohany efa nanao efa raisitra ve hoe tia ny tracé raha raikitra ny tracé de tokony efa miprépare DUP no ministère ny travaux publics hoe retolona reto faritra reto dia voaray ao anatin'ny fanamboarana ny autoroute fa ny zavatra tena fantatra ange zany rina de zao amaky any Zahamena zany ty lalany ty inona le Zahamena torany Ruby zany iny ala ny faleza mampisaraka ny lalana Passimanjeva Brickaville Ranomafana iny sy ty lalana Ambatondrazaka ty
zay le atyalazamena ary iny ny tena eran'izao tontolo zao iny ny faritra namokatra ruby betsaka indrindra ary tena anisany ruby tena tsara indrindra nisy eran'izao tontolo zao ny ruby ny voaka tamin'iny maky eo moa zany izy ano ny antony maro samihafa zany tsy atao resabe zany fa zao zay mahita moa zany mahita fa de amaky an'io izy amaky an'andaingo izy de asina casseur de vitesse ve zany ny avany Moramanga mandalo an'andaingo de ty autoroute ty de samy asina casseur de vitesse fa zao mantsy fieritreretako azy tokony misy hoe partie aérien le autoroute hoe tena any ambony izy de ny lalana mahazatra aty ambany fa izy am'le hoe aingana be le fandehanana de ambony izy ambony le construction tonga de béton avy etrany zany ka mahatonga iteneny zany mantsy zao tsy mazava mihitsy ty zavatra tenen'ny président Rajoelina ty izy moa marina mety hiteny hoe ka manjarany ministra mariny zany anjaran'le ministra no manazavany zany sy ny teknisianina isa tokony sy ny teknisianina isa tokony araka ny tenen'ny riny io hoe no manazavany zany fa le raha ny filoratsiraka ny teo tsy vita telo taona ny débat ny ady hevitra mahakasika hoe tia ny tracé tena atao fa tsy tonga de mipetrapetraka ohatra zao fa raha ohatra n'izao fiteny zareo azy zao nge zany zao efa nisy asa lavitra be efa ela be taloha mety hoe telo taona talohan'izao zany izy mety efa nanao an'le asa nahitany hoe ity ny tracé lalana ny zoro be makany Mbatondrazaka nge riny efa nandehanany taxi brous zany tany am 2007 efa nisy nandeha tany zay mihitsy ny lalana fandehana eo antsenandrabary amy lalana parafaravola eo antsenandrabary raha tsy diso de eo ny miakatra makaty any zoro be ary tena akaiky kely tena akaiky mihitsy akaiky le lalana ka le ny équation fahazahoako azy miteboka na tonga an'zareo ny fidy an'izay lalan'izay zany de hoe zay ny tena akaiky fa zay ve ny rentable zay ko ny zany zao mbola fanontaniana hafa satria zao raha ohatra ianao nanao hoe autoroute tadiova ny lalam-bilo miala ty akaiky ny mangoro aty miala ty akaiky ny anjiro aty lala mahitsy be parapatonga any Moramanga de ho moramora kokoa nanao bretelle satria ny olona makeo Moramanga nge be de be kory riny de moramora nanao an'izay de nikisaka nakany amy lalana Mbatovy de nanao bretelle ndray any akaiky nandekaleka mamonjy any rano mafana mamonjy any atsapanana mba azahoana manamora ny fandehanana Mahanory Vatomandry de zay vo nikisaka nandeha namonjy atsinanina fa zany hoe izy zany ny mpitondra moa zany de verina fa anazava izy hoe ka zao ny antony nanaovana ian'izao fa na io tracé il y a 1000 manières de mettre en place le tracé fomba fametrahana ny lalana iny misy fomba be de be ny anaovana azy fa tsy fantatra le zavatra nge mbola toatra tsy vitany zareo hatrany amy farany fahafantarako azy fa tonga de fa hoany aloha de nalefa aloha hoe ty de ametraka vaty fehizoro ny voalohany tsika de ho hita eo sasany fa efa nisy ange ny zavatra ohatry zany riny nisy vaty fehizoro napetraka tetsy misy vaty fehizoro napetraka eroa rehefa avy eo heritaona tiorina tsy de nandeha araka ny tokony ho izy le asa ary zao Banque mondiale moa ahoana ny implication ny atao anatin'ty autoroute ty totrany tsy de misy resaka mihitsy zany fa ohatrany hoe le reto égyptianiny reto zany ve ny manambola tena hoe 700 millions de dollars ho ampisamborona amin'ny firenena malagasy ho averina mizana bola ohatrinina ao anatin'ny 4 taona zany zao mbola fantarina ka zany rehetrarehetra zany ity ankeo za tena miteny amrina afaka heritaona mbola iresaka n'ty autoroute ty tsika menakavy ka io araka zao nge le nyresany lasa surprise mauvaise sa bonne zay arakaraka ny zavatra amitseo fa tsy ho zavatra tsy ho vitavita foany ty zavatra resaka autoroute ty tsy ho vitavita foany ty fa raha ohatra hoe ny anaovana azy satria mahita ny sarin'le an'izay zany le tamy sabotsy toika hoe tovy am'le tsy ambo mahitsy maketsy amy bypass
boulevard de Tokyo zany ty zavatra ho atao dozy a hoe zay zany hoe autoroute asina casseur de vitesse maromaro zay ny autoroute ka zay autoroute ianao andeha mafy be casseur de vitesse isaky ny 20 metatra tsy anidina be ny aka zao zay gamba nitakatry ny vahoaka malagasy fa zao ny aiko hoe olozany toetrandro sady le lalana mbola tsy vita akory le lalana de efa olozany toetrandro satria tsy zay tsony le besoin fa le besoin tokony hoe tena manao aérien lavalava mihitsy azahoana mandeha aingana satria firenena nge rehefa mivoatra ririna de mila aingana ny manao production mamokatra mila aingana ny fandefasana entana makany andafy mila aingana daholo ny zavatra rehetra ka raha ohatra zany hoe casseur de vitesse isaky ny 2 kilometatra ohatra ny manahirana ihany ka resika any zay tenin'Andriamatoa Motarson zay fa eo sika atao ny autoroute nasa resa be be deabe ny fanontaniana mipetraka anao téléphérique be deabe ny fanontaniana ataon'ny olona anafatra bus be deabe aiza ihany sinsisa isaky zay zavatra atao zany dia teraka fanontaniana foana ho an'ny aty anivon'ny vahoaka malagasy de zao no anankiray hoe eny ary raha atao ara ny autoroute ataovy ara ny autoroute arak'izay eritreritry ny mpitondra any ary fa mba ataovy ihany keo le lalana etsy amin'ny 67 mba ataovy keo le lalana ratsy be o ampefilo ampitan'ny fiaro mba ataovy keo le lalana zay tena mbola iaina ny vahoaka malagasy aloha am'izao fotoana izao le tena iankina n'le fiainana isanandro fa vitanareo manao autoroute resaka atao hoe avoleta be sanina fa tsy vitanareo manao an'le lalana izay ifaneraseran'lay vahoaka malagasy ivoahany isanandro ao an-trano hitadiavam-bola kanefa de lalana goka be no misy eo raha tsy resaka fa tsy letsy amin'ny 67 le mialavaty amin'ny vato be mandeha mena avaratra iny lavaka be ny eo ampefilo akaikin'ny fiaro lavaka efa mivoaka ty ivelany taxi be tsy mijanony eo tsony sinsisa ahoana ny momba an'izany rehetrarehetra zany na izay aloha tsika zany miezaka mboatrany hoe intellectuellement honnête zay lalana Antananarivo renivohitra zay zay fotsiny aloha mbola be deabe ka zao Antananarivo renivohitra aloha manana sata manokana hoe renivohitra Madagasikara izy zay koa aloha apetraka ihany fa ny zavatra teneniny riny zany tsy fahombiazany merana Antananarivo mantsy mahatonga azy satria tsy vita le lalana zany tsisy lalana manjary eto Antananarivo natao ny Ezipark mivily makaiza zany le vola nakarina araka ny tsy tokony ho izy araka ny tsy tokony ho izy ny fiakatry ny etratrano eto Antananarivo misy any fanazavana teknika ataondry zareo hoe zao fa le fehitraikany hoe impact aty amin'ny vahoaka aloha fanazavana teknika angamba inona moa no tiako resana rina hoe le izy ange rehefa tena ataonao ny détail an'io hita foana ny fahalemen'io zavatra io raha par rapport amin'ny budget tamin'ny 2022 ny hoe amin'izao 2023 zao zany de asondrotsika zao ny FPB de ho hitanao eo hoe fa maninona no tonga de hitsambikina ohatran'izao ity toan'ity fisondrotan'ny FPB ty tonga de mazava iny rehefa anananao le élément anankiroa eo an-tananao hoe ty ny budget 2022 ty ny budget 2023 nen'ny commune Antananarivo ty ny vola miditra sy ny etsetrety tonga de hitanao fa tena lany amin'ny zavatra tsy manjary zany ny volana Antananarivo raha mifako ny tenen'ny rina hatrany amin'ny voalohany mifako tsy voaroka ny arabe feno lavaka ny tatatra tsy voadio zany eny andravoangy zany ai misy rano be tao aza moa zay rehefa afaka nahoana tena nanahirana ka ny hitany riny zany fa ny hitako ara mbola afako amiala eny ambodimita iny amin'ny tatatra iny amin'ny digy iny aty akaiky ny score digy sy ny etsetra iny de poto taratasy tsy fakahitana mihitsy tsisy mpamafy tsy misy mpamafy akory tsy misy mpandroaka fa de mipetraka fotsoran'izay ka ny tena marina zany rehefa fehezany zany rehetrarehetra zany de zao hoe tsy mahavita ny anjara andraikiny ny be ny tanàna Antananarivo
tsy mahavita raha zany teo amin'ny tora ny ala satria lasa zany tenenan'ny olona ratsy amin'ny zavatra iainan'le olona ny lalana tsy manjarinjary fa amin'ny fako tsy manjarinjary ny fivoahan'ny rano maloto raha voavy ny orana tsy manjarizary satria ny ben'ny tanàna no fidiny ny tony Tananarivo zay mihitsy ka na hoe mety hoe na avaminy na tsy avaminy de izy ny eo izy ny tompona zay ko le izy ka izy ny tompona andraikitra voalohany rehefa mahay mibaiko an'le servisy rehetra eo an-tanana izy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy de tokony andeha zany mety hoe ka tsy ampy angeny ohatra hoe gasoil ohatra tsy ampy amin'ny camion sisisako angamponina Tananarivo ty alalan'izany zany ka zay indrindra am'le entina androfana an'le fako ohatra zany ka ny tena zavatra tsy mampime moa fa raha nampime nge izy ty hafa ihany fa hatramin'izay nge hoe am'ty kosa niakatra teo amin'ny fitantanana ny tanàna Tananarivo zany naina de ohatran'izay le fomba fiteny am'ty kosa aloha tena ho fatratra mihitsy ty tanànana Tananarivo ty atereo ty amiko mifako izy rehefa tsy de inona ny zatra mitranga marina le tenin'ny Banque Mondiale izy ange miteny hoe nenahantra avy telo eny vahoaka malagasy izy tsy miteny hoe ny vahoakana Tananarivo tsy ao anatin'izany fa de izao hitatsika io iainantsika io fa nenahantra avy telo eny tsika vahoaka eto Tananarivo amin'ny zavatra iainantsika fa ao anaty fotaka maloto ny rano maloto ny fako ny fofona zany rehetrarehetra zany mitranga de tazampotsiny ozy ny fitenenany tazampotsiny anjarany merana Tananarivo mandray andraikitra am'izany ary de zao ry zareo reto zany ny tena hitako raha ny zahatra mpavakivakiako eny fa za mantsy leo manaraka an'ireo ny tena mahaleo makaleo ary rina de zao tsy mariny reo olona reo fa na miteny zavatra ary izy de fake check-in no ataony de miverité hoe zay anao nzao ka ao ambadika ilizy ohatrany hoe zay anao privatisation ny horaisana iantanana ny Ezipark le izy lasa hoe ry zareo manangana an'le CMGD de lasa misy jeton de présence le izy de lasa izy karamain'ny commune nefa efa piasan'ny commune tena prise illégale d'intérêt ka zay nanaovako hoe za tena leo ary rina manaraka an'ireo satria tsy marimarina daholo le zavatra ataon'izy menakavy ka azao koa Andriamatoa Motaritsoa ny fanamariana ataon'ny olona zany zavatra hita ihany kio zany ndeha raha atao hoe mandihy fahasairanana na hoe tojo fahasairanana ny fitantanana ny tanàna Tananarivo ohatra matoa zany hoe tsy voaroka araky ny ara-potoana tsy voala ara-potoana ny ordure raha zay fotsiny ohatra ny raisina de ndeha raha atao hoe misy fahasairanana zay iainana zany hoe tsy ampy gasoil sinsisa de zao nanontaniany olona hoe maninona ary le fanjakana fohibe ny tsy manampy an'lay commune ny Tananarivo renivohitra fa avela sepitra rereo lay commune ny Tananarivo renivohitra zay capitale renivohitra Madagasikara vao miteny hoe Madagasikara de Tananarivo ny ao an-tsain'ny olona voalohany aloha fa tsy eritreritra izy hoe tanàna hafa raha tojo fahasairanana le tanàna Tananarivo maninona tsy ampin'lay fanjakana fohibe zany fa avela eo aloha zany de ny olona no mitabataba ato de mibe ny tanàna Tananarivo no fantatry ny olona maninona izy ny tsy ampina zay aloha fanamarina anankiray fa fampitahana anankiray koa de izao tamin'ny androny nenina aloha Ravalomanana ny tatana ny tanàna Tananarivo ka ny asa rery tsy napiny ny fanjakana tsy napiny ny fanjakana fohibe tam'izany nahoana no nahavita nanala ara-potoana ny fako ny Tananarivo ary rehefa faran'ny taona ohatr'izao krismasy sy voalohany hiditra amin'ny taona vaovao dia avy telo eny avy efatreny ny ordure ny Tananarivo anontany io ny député Rambo fa izy tam'izany lefitra voalohany ny tanàna Tananarivo tamin'ny fotoanandro ny tao anaty sehatra tena ny andreketa mihitsy ny fanalana ordure io izy moa miaramila raha tao tena entitra mihitsy hoe asory tsy maintsy miala na ahoana na ampino na manampy amin'ny fanjakana na tsy manampy amin'ny fanjakana dia tsy maintsy diovana ny tanàna ary zany fahadiovana zany tena hoe voalohany andraikitra mihitsy zany
nataony ny fiadina ny tanàna Antananarivo tamin'ny Nenina Loravalomanana ny tatana n'izany commune Antananarivo renivohitra zany fa tsy ohatran'izao averina ndrem-pandeha tsy ohatran'izao ny tam'izany tsy maintsy atao fampitahana na misy miodikodina na tsy miodikodina na misy faly any na misy tsy faly zay no zavatra misy tsy ohatran'izao ny zordira le tsy ilany vato le eo amin'ny tetezana ore olona fa ahoana fa nga tsy vahoaka ohatrany vahoaka rehetra mimponiny lany vato no atao ohatran'io sy mimponina nosy-patrana nefa le izy lalana tsy maintsy andalovana eo amin'le tetezana de le zordira de miraraka ao anatin'ilay le rano le lakan-drano iny de miraraka ao de efa mitatra mankaty amin'ny arabe fofona am'izany tsy fofona tena hoe makarary manao kasibosy mbola maheno ihany ary le izy am manaraka akanjo de tsisy manala ohatr'izany koa ny ery ambodivony ampitany total hoa araky ny tenenina efa tany fiandohany ny fandarana zordira zany de zordira Andriamatoa Motarson ve no andraisana ny zanak'Andriamanitra ahoana mba fahitanao an'izany tsy hoe sosolo eo ga akory miteny an'izany fa zanak'Andriamanitra no raisana anniversaire naterahany Jesosy Kristy fa zordira no mameno tanàna voalohany aloha rina samy manana ny Andriamanitra iankofany fa tsy fantatro na mitovy am'le anao le ataona na hafa zay le izy fa nijava na ahoana zany resaka anina zany fa na ahoana marina mihitsy le fanamariana nataony rina hoe fa ahoana ny fitondram-panjakana hoe manina ny jerena fotsiny revohatra Madagasikara angety ary zay no mahatonga an'le hoe manana tsy jerentsika olona tsy jerenina fa de hoe Antananarivo manana marina mihitsy zay fanamariana zay hoe tokony anampy merana Antananarivo ny fitondram-panjakana io na iza mera eo na mera lany tamin'ny heride io na mera izy io na mera izy zay tanàna de tokony anampy izy fa reo olona reo ange ny olana ho arina tsy mahay miasa reo olona reo e miandro baiko avany amin'ny président izy ny président marso anina de tsy afaka mananina an'izay de eo tavely eo le zavatra ka tsy zay le tokony ho fomba fiasa sa hoe lalana tsy mahita zavatra tsy mety ianao tonga de mandray andraikitra hoe lalana tsy andehanana sa hoe lalana tsy andalovan'ny andro rajoelona ny ety lany vato de aleo fa raha vao hoe lalana andalovan'ny filoha-pirenena na andalovan'ny londoa misorona ny fitoranandry diovy ka zay le hoe zay le tsy manao zay asoan'le vahoaka zany le mpitondra fa ny mahasoso azy tsy zay ny fahamaritana amin'ny politika fa hoe manana hevitra ianao ieveranao zay atsaratsara ny fiaina ny mpiarabelona aminao zay ny fahamaritana amin'ny politika mety manana hevitra samy hafa fa zao asoan'le mpiarabelona moa ka izany teneniny riny zany efa ny asoan'le tenany zany no ataony hoe any am'izay andehanany mahasoso azy de iny no amboamboariny sy ny etsetretsetra de mahamenatra tena mahamenatra mihitsy ny zavatra mitranga vola lany ngiamera ngiabe ny tanàna amin'io le soratsoratra hoe eto no ahitana ny tena tsy haiko tsony leo eo anan'io leo amin'ny 13 mai leo amin'ny 13 mai efa amina million maromaro soratra io tsy azo tsy maintsy misy vola lanina am'ireny marina mihitsy ary efa mivoaka reny hoe izy ny olona hoe maninona misy vola anaovana an'ireny efa tsisy vola analana zordira reny mantsy poerapoerandry zareo milaza hoe Illuminati zay le zavatra reny hoe zay ny tena manatsaina zay ny tena mananonandreo odo io zao hita mihitsy hoe tena tsy mahavo zay aloha de oka zava mampalahelo aona zo izy le tompona andraikitra ny banky mondial eto mahita nyity zordira eto amin'ny tanàny ity ka ao anatin'le anina ao anatin'le indicateur rehetrarehetra zany zay le mariky nyfahantranaka mevo rehetra ianao me maloto anao ao anatiny dolenge zany miaina ao anatin'ny tsy fanjari-piainany ianao de zay efa ao anatin'ny indicateur ny banque mondiale de ka raha mamoaka hoe zao momba n'Antananarivo izy misitrika any ambany latabatra io mera sy ny ekipan'io misitrika de eto hoe hoakarina tsy haiko 5% moa zany ty etratrano ty ary misy olona piresaka amiko matetika mba resort-nga io etratrano io fa raha ohatran'izao tena efa tafa ohatra tsy voalohange io toy za hoe
manaovanareo dégrèvement aloha azavao ny antony hoe tsy voalohanareo no ny antony zao no ny antony zao de ateany aminy de mamaly izy misy fombafomba ohatr'zay ho fanaovana an'io fa aza miteny fotsiny hoe zay tena manaova taratasy de soraty any hoe tsy zaka io fa reto olona mampanofatrano amina euro reto ve fantatr'ireo commune reo ve zany tena ny anaty facture mihitsy zany fantanina mipetraka atao 20 euro ny metre carré ny euro moa zao am'zao nge le toe-karenantsika totongana volatsika totongana andro amanalina resiny vola comoriana resiny vola comoriana resiny vola Seychellois tena resy be tsika tsika nge ny mahantra indrindra eto Afrika eto Afrika tany tsy miady tany tsisy tsony ny pandémie zay tsisy tsony ny hoe covid misy ny covid angamba fa tsy le ohatrany tamy 2019 le hoe mahery be de sepitra de maty tsy zay tsony na my fiteniny any Europa raha am'zao de hoe covid ange somary niny lasa bronchiolite de lasa grippe de lasa covid fa efa malefadefaka zao ara moa le olona tsy nanao vaccine le piasa ny fahasalamana efa averina indray na Europa tiako resahana am'izay mahatonga am'y teny an'izay de zao hoe marina fa misy le covid am'izao tokony tandrina ihany manao masika fa efa tsy mitovy am'le talohatsony le izy ka tsy zay no elany fa ary napetraka my banque mondiale tsara hoe tamy 2019 ny pandémie fa tsy misy an'izao ka raha ivoaka ny taremarika hoe 1% fitombon'ny arikarena tam'ty 2022 ty zany hoe ny iba zany satria 3,5 miponina 1% miiba nenahantra zany tsika menakavy zay nge ny taremarika tokony potreo fa raha ohatra ny ministry ny économie ny miteny hoe tombo volaniditra le importation ataon'ny ekipakipany iny am'le fanafaram-bary sy fanafarana soma an'ny ekipa reo zay no mampitombo ny volany doanina fa tsy de any am'le famokarana loatra zany sy ny etsetratsetra fa de lasa tena manahirana be miresaka nytika raha eo am'ny fiainana Antananarivo sarotra be hoe raisina budget 2022 apetraka eto ny 2023 de hojerena hoe inona zany mahatonga nyty hiakatra be ohatr'zao le etratrano fa inona ny objectif tokony misy exposé des motifs zany mo classique zany hoe am'ty kosa aloha Antananarivo ataonay tena manjelanjelatra daholo za tsy miresaka le jiro eny Antananarivo tsy zay tokony mba misy hoe tamberina ndraikitra hoe mba hoe miomba ho hitany voaka ny Antananarivo mirehatra tsara ny jiro any anelakelatrano de miena ny tsy fandripahalemana ny lalana feno lavaka mbo voamboatra tsara sinsisa eny de ohatran'izay ka de huit eo fa angamba fotoana angamba zao tokony mba hoe mba tokony hijery an'izay ihany tokony hijery an'izay fa angataka am'ireo namana angamba am'le budget n'Antananarivo 2022 sy 2023 azahoana manao comparaison an'le izy mijery mamaky ny exposé des motifs de hitenenina hoe araka ny tokony ho izy io fampiakarana etratrano io nataoninganaina na tsy mandeha am'izay laony mihitsy fa fahatany io mampitombo fotsiny vola miditra amin'ny anina mba isinny hoe zareo mantsy maka an'le izy ohatran'ny hoe ho karamany ambon'izy karamain'ny commune am'le jeton de présence amin'ny SMGD de mbola maky izy de mbola karamain'ny SMGD tena fomba maro samihafa fomba angalany reto ny volan'ny commune ahoana moa no isy vola tsy mahagaga raha misy lavaka be eny amy 67 misy lavaka ety Andavamamba misy lavaka ety Ampefiloha tsy mahagaga nge zany riny zay le zavatra mitranga ny fanamarena man somary iverina kely am'le teo ihany Andriamatomotarson aleloha ihany amin'ny hoe Antananarivo renivohitra Madagasikara zay aloha tsy tokony iresahana olona aloha zany le izy ma hoe renivohitra Madagasikara azy Paris renivohitra Frantsa raha sendra misedra olana ny fitantanana ny tanàna ny Paris renivohitra Frantsa dia tsy mijery fotsiny ny fitondrana frantsay
ny be ny tanànao Paris sosialista izy Ramatoa Anna Hidalgo. Zay ny ao. Raha sendra olana mizatra am'trango ao Paris de tsy avelany ny fitondrana frantsay any etapiny am'izao fotsiny ilay tanàna. Ny tanàna ny jereny fa tsy le olona. So de hoe i Anna Hidalgo sosialista tsy ao anatin'ny atoko misy any Macron de hoe avelao ao. Fa le vahoaka no jereny lay mpitondra any amin'ny Élysée sy ny any Matignon, le vahoaka parisianina tompoko. De ohatran'izany koa ny any New York, ny any Washington sy ny sisa raha manana problema le fiadidinan'ny tanàna tonga de manampy arak'izay azo atao ny ary amin'ny fitondrana foibe ary satria io no fitaratr'ilay firenena. Io no fitaratr'ilay firenena io araka ny nambara teo. Ny am'izao fotoana zany raha atao hoe sendra misedra olana ny tanàna n'Antananarivo tsy fantatry ny vahoaka zay zahatra miseho ao hoe nahoana amin'ny resaka fanalana zordira ohatra inona ny olanao tsy ampy ve ny gasoil sy asa hoe inona misy problema ve ny camion sy ny ohatran'izany ny hitan'ny olona aloha de hoe tsy voala ra-potoana ny zordira ny Antananarivo izay rehefa faran'ny taona dia mitombo avy telo hoe ny avo efatreny. De nefa ao anatin'le vanim-potoana manakaiky fety indrindra no misy mikatso any ananina rehetrarehetra any. De fantatra zany ny fetraikan'izay ho an'ny mponina Antananarivo sy ho an'izay mandalo eto. Okako loha zafa fa tsy mponina Antananarivo rery ny eto fa misy olona mandalo eto. Dia mitombo be zany ny atao hoe miserasera sy ny mivezivezy eto am'izany renivohitry Madagasikara zany mponina amatapitrisany. Ka raha ireo mponina amatapitrisany ireo mpampiasan'ny eto Antananarivo ireo na mponina na mandalo sy ireo tokantrano be dehibe ireo manary ny fakony satria tsy maintsy misy fako, misy zordira avoakany tokantrano isan-karazany no tsy voala ra-potoana de manahoana ny fetraikan'izay. Efa hita zany zao fa tena efa kofina tanteraka ilay tontolon'ny fanadiovana eto Antananarivo renivohitra maninona le fitondrana no tsy manampy. Sambola variana ry amin'ny motion de censure ary hoe ahoana io le voakana Antananarivo ato tena hoe reraka sepitra difitra ny fahalotony ny tontolo iainana sy ny resaka fofona sy ny loto de ahoana moa zany. Zay le fanontaniana mipetraka hoe maninona ny tsy ampiana ilay mpitatana ny tanàna Antananarivo tsy hijerena olona eo na nainandre tsy toaina be ny tanàna eo na hoe tsy iziny eo tokony le vahoaka ny jerena fa tsy jerena zao. Zay le fanontaniana sy fanamariana ataon'ny olona momba n'ity resaka Antananarivo ty. Ka le izy ange rina zao zavatra raha ohatra zany timma mibe ny tanàna teo de aza ampiana mihitsy fa avelao defa tsy nanao izy. Defa tsy nanao izy. Nefa tiara zao olona amin'ny fitondranany eo. Itsika aloha ny finotsika n'le zavatra mitranga angamba hoe tsy manam-bola ny fanjakana en cessation de paiement mihitsy ange ny fanjakana io na betsaka ara ny faniriana ampy any merana inandray tsy toaina betsaka ny fanirinan' zany ao anatin'ny Floraduel ao anatin'ny prime ministre satria miaina eto Antananarivo daholo izy rehetra ny inona maninona ry zareo raha ny tsy mitsotra an'izay maninona ny tsy mitsotra an'izay mivaky an'izay hoe verina zay le izy isotra izy hoe tena tsy nahomby zay ka maninona ozy ny olona hoe tsy maninona ny tsy mialy ianao zao de zao zay indrindra mantsy zay ka zay le izy zay teanao izy fa valala tsy atanana tsy atoro-jaza ozy amin'ny fitenenana tokony ho resy lahatra am'izay tsika. Banque mondiale ange raha miteny hoe kela ny fidiram-bola izy anganamorona document avy any amin'ny gouvernementa malagasy ministère finance ihany no entiny manazava an'izay. Izy raha teo manana soloteny eto miaina isan'andro manaraka an'io isan'andro izy mahita hoe tena tsy izy marina de hitany le izy inona moa no ola zay naina na mangataka ara angamo tsy misy ngamera na angataka ara tsisy an'izany tsisy azo fanjakana moa mpiasa ny senara tsy oririana mpiasa ny sena mpiasa na androm-panjakana mpanao lalàna zay ary ny mpampianatra zany rehetrarehetra tony nesy tony tonga eny amin'ny arabe zany rehetrarehetra zany
ny anina raha moa de efa tsy fantatra tsony nalean'le olona mpandanja lalana terem-bomalaza sy maiva-tanàna sy ny etsetra efa zay nanaovako andrina hoe ambatolapy tena marina ny zavatra tenen'ny olona amitsika fa itsika ndraindray a tsy mandray an'izay hoe mipetraka za aloha de efa mino hoe za nge na iteny ara hoe misy zavatra mitranga indray zao tsy voalony zao tsy gaga am'reo a tsy mamely reo mpitondro reo amin'ny akapobe mihitsy ny tsy mamely misy ny olona hoe misy ny olona malahelo nge betsaka nge malahelo am'reo am'le fiainan'le vahoaka malagasy hoe tena tsiraro ny tsonotsoso zao fa ahoana ary ny olona tsy ze nangalatra tonga ngamba de ataoko an'izay tao amy jirama de tohatra ny lasalasa tsy hitahita daholo ny hoe lasa ny andafitapoka le DG mantsy tohatra ny tsy hita tsony ny ministra ny anina manao ny tsy mety a io izy io eo ihany fa nga ministra ny finansa izara ny tokony hitory an'ireo olona reo hoe nanao ny tsy mety tamin'ny fitantanany raha hitaza-potsiny nareo any amin'ny ministère ny finansa nareo mamoaka vola 280 milliards isa-taona makany amin'ny jirama tsy marina kory ny fampiasany jirama amin'izy tazaminareo fotsiny lizy ahoana moa ny olona tsy ambomboatra daholo miara mambomboatra daholo de hoe maka kely ho fanarenana ny inona nga tsy haiko mandrotsah kely fanarenana ny roa fa fomba fiteny zany tany aloha ozy ny fitenenana fahiny zay mihitsy le izy ririna ka de zay zareo no zavatra mitranga amin'izy fa raha ny fitantanany nainany retsy toaina mety hitenyko mantsy izy io hoe za de mbola irotsaka am'ty manda vaovao ty fa am'izao a vao tena amely tsara odo io iza tsony iza tsy misy mino an'izany za moa efa trany am'ny voalohany tsy nino azy efa fantatro fa tsy mamely io zany voapirofo izy hoe tena tsizy misy manontany andrina ary enao zany irina mantsy somary mpanao gazety ihany inona teto amin'ny commune Tananarivo ary ny tena mba nandeha rina mba manontany indrina ino za aloha tsy amaly an'izay fa aleony rehetrarehetra no mamaly an'izay satria samy manany fomba fijeriny fa de amin'ny akapobeny aloha zany zaho a mamaly tsy hita zay ambara fa de io tenen'ny banque mondiale io manazava hoe nakarina ka tsy nidina tonga de zao hoe tsy misy zavatra namely tamin'ty fitantanana ny tanànana Tananarivo ty raha ohatra nge ka nisy hita nge zany nge tonga de mivohitra rehefa nisy zay nge le izy ka nisy mivohitra ve teto tsy nisy de zay fotsiny ilazana azy hoe tsy nisy zavatra nivohitra mihitsy fa dia fa hoany fotsiny de zany hoe manapitra manda moa zany de tsy haiko fa reo olona ny olona voasaringotra amin'izao fitantanana zao raha nge mbola be deaibe satria misy zavatra tsy maromarina natao ao mato ohatran'izao le tanànana Tananarivo misy prise illégal d'intérêt amin'ny faritra sasany amin'ny asa sasany fa mivilina kaiza moa vola tany aposiniza ozy no natambatra mimpanana ozy rado lasa ohatr' zao ny fiainan'ny vahoaka malagasy tonkalony rado zany zay indrindra dika zay fa tsy misy zavatra nangirana mihitsy teto fa noeraoera ny be deaibe fiedina tamin'reto mpanolotsaina ny tanàna ny to be deaibe de zay ny zavatra nitranga fa tsy hoe inona ny zavatra tena mba raha mba nisy reo mpanolotsain'ireo ihany fantatro reo fa honety de namoaka hoe ity kosa aloha mba lafi ny nety kosa tamin'ny fitantanany fa reo ange tsy manana an'izany olazainao koa re de zay de tsikesirina eto manao hoe misy ve ozy rina hoe aloha aloha ny olona niteny an'izany fa tsy za fa za miteny hoe za aloha tsy mahita zay zavatra tena mivohitra nakany amin'ny fahatsarana fandrosoana teto am'ty za teraka teto Tananarivo teto Tananarivo reny vohatra ny teraka teny Soraka fa tsy le quartier nisy ako ary somary efa hafahafa am'izao eny ary mandeha ny fotoanantsika efa lavalava any zay resaka zay efa nresantsika momba ny eo amin'ny atemeram-pirenena hoe tena motion de censure resantsika ny ady antranony
ty fitondrana ity ty rezime ty noresahantsika ny resaka hoe fandraisana ho mpiasa-panjakana ny eo amin'ny mpianatra école normale supérieure andresahantsika nyresaka autoroute tokony misy fanabeazana daholo zany rehetrarehetra any sy ny kipitsopitson-javatra ao noresahantsika ny momba ny tanàna Antananarivo noresahantsika ny tatitra no teneny ny banky raisam-pirenena tonga eto ny lehibe an'izany banky raisam-pirenena ty amin'ny faritra misy an'ny Madagasikara zany raha kapoka zany tsy maintsy hovaliana eny rehefa nytaniny le fanamarena zao raha kapoka zany ny zavadrehetra dia tsy misy mangirana eto amin'ity fireneny ty tsy misy mangirana misafotofoto mepotika ny firenena malagasy faapotehana maro lafy zay ny misy eto potika ny toe-karena potika ny toe-tsaina potika ny fotodrafitrasa ohatran'le lycée tany taizy teo tany Antanandava teo Morombe miongotra fotsiny tsy fantatra hoe ahoana potika daholy potika ny maizy azy ny malagasy de inona moa zany tsika kanefa na izany na tsy zany tsy maintsy manana fanantenana tsy maintsy eo ihany keo ny finoana fa ilaina ihany koa ny fijoroana sy ny fahasahina ao anatin'izany rehetrarehetra izany ifarana ny taona 2024 manangasanga ny 2024 fifidianana no dikan'izay mila mailo zay mihitsy le baikipitolomana amin'izao fotoana zao araomaso ary aza manaiko fitahana intsony amin'ny lafin-javatra isa-karazany izany zay no entotsika mamitipitina azy aloha Andriamatoa Motarson alleluia amaraparantsika inary ny teny hoentinao amehezana an'izay rehetra nambaratsika izay fa tena ohatrany tena maizana ny tany mandatra ny amaranako azy rina de tena le zavatra ny teneniko teo mamaly an'le gazety akiatraiky izy amono nandefina ivoana izy de za mamaly ireo mpitondreo no nandefina ivo ny vahoaka malagasy tamin'ny akapobeny ireo mpitondreo izay nanambara hoe ay tena ho tsara kosa manomboka izao ao ny filoham-pirenena atao paria be fotaka maro be fotaka raha diana lapelina ray raha mbola be fotaka iry akaiky nantsoy nelanelana antsoy sy maro mandihy tsy nisy ka zay izany nandefina ivoana izy nandefina ivoany vahoaka malagasy nareo mpitondra ny banque mondiale ary ny zava-misy iainana koa ngia premier ministre ramatoa ministre ny finance ao ny ministre ny fitsarana amin'ny tsy fisin'ny état de droit ao reo député zay mitaza-potso ny fahorian'ny vahoaka malagasy ka azany gazety le miteniteny hoe nisy trahison nisy famadiana pitokisana tao anatin'ny fitondrana tao famadiana de tamin'ny vahoaka malagasy no nitranga nenahantra avy telo eny izy fa de zao samy mivavaka ry vahoaka malagasy mba hampilamina nyity fireneny ty mba hiverina anao ny marina reo mpitondreo hiverina anao ny marina ary de hifona amintsika vahoaka malagasy no ny zavatra tsy mety nataony hatram'izay ko dia mirary soanareo indrindra ary mametraka anareo eo amin'ny tompo ny tenanay fa dia tonga ny fotoana andaozana izao latabatra misy ny fandarana miara-manondro zao eny ary dia ianareo rehetra ihany koa no isorana tamin'ny fanarahana ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity apetratsika foana ny fahendrena malagasy de ny hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloafy de ho samitain'Andriamanitra isika rehetra veloma tompoko